Sombin'ny aina tantara no soratan'Andriamanitra Jean Henri François na Ramasy. Zao ve ianao vao miditra ny trano ry feno? Andro vao amin'ny firy koa ve zao ry neny a? Vao amin'ny valo sasany mahery kely fotsiny anie zao e. Vao amin'ny valo sasany ve sa efa amin'ny valo sasany e? Fiara koa ny any nandehanako fa tsy hoe nandeha tongotra akory e. Rehefa ho avy izay anie ny ratsy tsy mahaendry ry feno e. Sady ny lalana miditra aty amintsika izy somary mangina ny teritery. Tsy maninona zany re io ry neny fa tsy taitra ianao a. Ary angamo efa tafiditra any anaty garage ny fiaranao teo. Efa mampiditra azy eo rajoka. Omeo azy indray fa kaso ny fandroany eo indray io vao gaga ianao. Miteny azy izay. Io garage tsika io mihitsy koa no tokony ilana fiverana fa somary tery loatra ry neny. Nazaka moa azy efa impirana nakasoka an'io izay fahatereny izay. Hitanao amin'izany azy. Ianao ary olona efa zatra mitondra ezany izy. Aza dia mirainy toy izany ianao ry feno a. Tsy ariary anie no nividianana an'io e. Sady vao oviana ny namoaka 4 miliona anaovana moterany io. Tsy taitra neny e. Ainy eo foana io. Tsy misy zavatra ianarana ka tsy ho hay izany. Niariko. Ataovy ihany dia ho hitanao ny toyiny. Tandremy fotsiny tsy taraindraina aty amiko raha tonga tokoa. Amin'izay fotoan'izay dia za mihitsy indray no andatsy. Ary maninona tokoa moa ry neny raha saina maka permis amin'izay izy io a. Mba misy mpisolo koa amin'izay. Manam-bola ho atao amin'izany anga ianao. Ka afaka alana tsikelikely amin'ny karamany anie ny vola raha mety neny e. Tsy andahan'izany koa izy fa satriny aza. Indrindra fa fitiava mitondra fiara io. Dia iny izy ny lasa rehefa ary elatra. Eo ianao sy ny lambanao. Dia tsy mba faly ve ny fonao raha misy olona iray tafidana ny aminao? Hafa ihany aneriny izany hoe navita sotam-piarabelo izany e. Zany raha teo ny tena tadiavin'Andriamanitra. Aza manita dony amin'izany ianao a. Rehefa iambina tanan'andro sy alina nametrahana azy eo a, dia avelao izy ho eo. Tsy mba afaka hitraka mihitsy izany madinika raha natoy izany daholo ny mpampiasa rehetra. Aleo ireny olona toa azy mba hiezaka amin'ny herin'ny tenany e. Tsy misy mahana ny ampy rery neny fa sambatra izay mifanampy a. Ary koa ny voasoratra hoe izay ataonareo amin'ireo madinika ireo no nataonareo amiko koa. Asa manadala eo ianao fa omeo izy raha manana ianao e. Finina fotsiny re ireo olona ny vavahanareo isan'alahady raha izany a. Inona moa no tokony hidiranao ny amin'izay fivavahako? Ary aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Ary aza mora miakatra eo moa ry neny a. Ka ohatra mitady andreraka ange ilay ataonao ry feno e. Sa efa lehibe ka samy mamingavinga. Ka mahalehibe mihitsy ny asaiko miteny sy manoro neny. Ianao zanako indray izany no milaza anitsy a. Tsy misy lehibe tsy andriny heloko izany kosa e. Marina foana. Fa inona mihitsy ny dikan'izao ianao lasa be famaliana izao e. Azafadika eo fa malivaliana kosa ny fifanankalozan-kevitra ry neny a. Sao dia mba mendra-ajo inona tany ary ty ianao. Sika sy neny reto izany isak'izay mifanakalo hevitra dia mitady farany fifamaliana foana. Ianao ihany anie mampiakatra afo ahy eo e. Aleo hivalina mihitsy izany resaka izany fa mitady hivilalana ka mahakamo e. Atabo ihany mihitsy. Resaka afa tao amiko raha mbola te hanohy resaka amiko. Dia aroso ary ny resaka manaraka e. Tarany antsika ry neny e. Efa mifiry izao. Izay ny amin'ny mampiferitra isak'izay hoe hiara hivoaka amin'ny eny. Zao ve ry neny tsy mbola vita foana nareo nefa neny nefa niomana ela talohako. Adany firy veranganareo ambody fitaratra eo foana. Ny ianao anie fiangonana kaiky e. Ianao ange efa niteneniko hoe andao hifindra ao aminay no hivavaka tsy mety. Fa maninona raha neny no mifindra ao aminay? Tsy mety anga zany. Za kosa aloha dia tsy alo amin'ny fiangonan'ny dady izany na dia efa maty azy izy e. Dia samy izany masina tanoniko. Andriamanitra nefa raha ihany. Dia maninona raha manarakara izany e. Efa taona namola volan'ny saiko mampanahiko ry neny a. No izany dia tsy alo mihitsy aho. Dia tazoma mafy ary izany ny ianaoko. Fikiriko mafy tokoa ka. Fa vadiko kely aloha ny resaka. Alohan'ny alantsika mianaka sao dia adiniko indray.
De ianao indray zany zao vao mainka ataraika eto. Fa efa vita ve nefa neny e? Loko mena sisa ary bandy kely fa resakinina indray zao zany saika ho teneninao zany. Niresaka tamiko rajo hoe mba te hivavaka hono izy na dia indray mandeha isam-bolana ihany aza. Tonga indray ianao sy ny rajorajonao ry feno. Dia iza no eritreretinao hiambina ny trano? Iza koa ny samy makitrano amin'ity andro atoandro be tiriny eny a. Sady Jesosy koa eo hiambina azy. Sasapoana eo no mpiambina raha tsy izy no miaro ny tanàna e. Zany moa izy io. Ny zavatra tiako fantatry neny dia izao. Natura Radio. Jesosy no miambina ny tanàna rehefa fantany fa lasa manompo azy rajo. Ahoana moa ilay teninao tamiko indray mandeha iny hoe efa tsy mahaendry mihitsy izao ny asan-jiolahy. Ka inona indray? Aza manao tao foana toy izany letsy a. Na ny fitafiana hoentiny amin'izany aza mba ahoana ho ianao? Akanjoko be dia be ireo very neny. Na ny kiraro aza anie ka mitovy ny pointuranay roalahy e. Dia ianao koa ny antoka an'izany? Tsy antoka fa apindrana rery neny a. Dia hosahanao koa nefa ndimby lamba amin'iny? Ory neny a. Fa loza iny ty ambaranao. Manodreraka. Fa nga olona maro aroditra sanatsiavin'ny vava ny fijerinao azy iny. Mpanampy anie rajo ato sao adininao e. Tena tsy naposiko ianao ny anana fisainana mirehefarehefa amin'ny tany toy izany. Ay ve ka fahazarana fotsiny ty fandehananao isan'alahady any am-piangonana e? Zanako anie ianao e. Tsy toy izao ianao raha tsy zaho. Miangavy anao ary ne mba handiny tena lalina fa izany no tsy ampy aminao a. Tsy ianao rery fa izay rehetra manana fisainana toa anao. Tsy ianao mihitsy no ampianatra an'izany e. Tena tsy naposiko olona manakaja toa anao izao no anana fisainana toy izany ary neny a. Ambany toe-tsaina. Maninona tsara hoe? Vita ve ny fiomanana eny fa mandeha ny ore? Mandehana ianao fa za andeha tongotra. Ny tsaranao aza mijanona mandiny tena kely mihitsy aloha na dia atsasakadiny ihany aza. Mandehana ho ianao fa so hampiakatra ny tambaviko eto a. Lasa ry ahy. Mandehana. Mba mila miresaka kely aminao ary neny raha manana fotoana kely ianao azafady indrindra. Alefaso ny teninao fa mihaino ahy e. Aleo avy dia tsoriko ny resaka ary. Hono a. Nataonao ino ny rajo? Ve ka resaka rajo indray e. Fa nataoko inona hono izy? Zany manontany anao e. Tsy efa nanontanianao an'izay nanjo azy ve izy? Ka izay indrindra ny angatahako fanampanazavana avy aminao. Voadonako teo atohatra re izy dia nenjery. Sendra voadonako mantsy e. Sendra voadona sany ny nandomina e. Tsy mitovy mantsy ireo. Fa ianao koa ve lasa pôlisy sa zandary mibeadikadina toa an'io e? Zany hoe tsy nisy natony ianao kory fa avy dia nidominao fotsiny tsotro izao izy no loratsinao. Mitondra koveta felo lamba nefa izy amin'io. Efa fantatra neny tsy fitiavanao an'io bandy io ry neny e. Ve ka mianatra ny be tato-bolana toy izany koa le mainty be io e. Tsy be tato-bolana izy fa zany no sikotra nanontany azy. Nahita azy somary nandringa fandeha. Ary fadionao manomboka androany ty miteniteny volokoditra tsy mitovy fiodirana aminao ty a. Tsy hampafirin'izay fotsy akory ianao. Mba fantatrao moa fa marary izy eo. Be famaliana tsinonako. Aizany tsy omeko ny coup de mouste. Ary aza manao fiteny toy izany ianao rehefa miresaka amiko. Tsy fatritrany akory ianao fa mahaiza manaja tena. Sa voavy ny sotry kely indray zato izy. Dia atao ahoana izao io olona io? Ividiany paracetamol izy zaniko. Zany ve olana? Dia mbola sahanao koa ve amin'ny mandainga fa namaly anao izy ry neny a? Vitsy ny kitrana rery rianina. Tena nandray toka marina ianao. Mbola sa mandainga ihany? Ka inona ary ny tianao ataoko aminao ianao e? Tonga bakivaky marina izy ity ry neny a. Ka sady maharary ny mahamenatra tokoa. Sery madame Zoly e. Vadina minisitra teo aloha nefa dia manana toetra toy izao. Ary eo ka kely mba tsy hifanoganoagany ohatr'izany a. Jerenao tsara fa tia tanako ity ny taratasy mpanafody nomeny dokotera azy. Inona kiny ny dirako? Efa fantatra neny tsy fitiavanao ny rajo e. Tsy mitombina lesy zany ry feno kely a. Tsy tiako ve izy tsy efa nandroahako e. Satria sarotra aminao ny ahita olona miasa toa azy sady olona be fandeferana. Tena niova ne ianao tato ato izay e. Indrindra moa hatramin'izay ny fampikasokasohanao betsaka tamin'ny rajorajon-dozanao io.
Tsy ao aminao tsony ilay toetra fatrapanaja reny. Tokony ho fantatra koa fa tsy zaza tsony a. Ka raha tsy izany ve ho sahamingavinga toy izao? Dia izao koa tsy nasaiko ny asa aloha izy mandritra ny 3 andro. Inona? Sady izay raha teo koa ny lepo azony tany amin'ny dokotera e. Aiza renao izany. Izy aza mbola hitako teo vao teo. Sady ahoana koa moa tsy hitenenany aty amiko raha misy an'izany repos izany. Mbola misy zavatra ilako azy aloha androany dia raha pitso izy voasaiko mijanona roneny e. Lava loatra koa nge izany repos 3 jours izany e. Raha azoko tsara koa anie izany dia ianao no nandefa azy atsokosoko tany amin'ny dokotera tany e. Sy dia sura ve ianao fa handefa azy raha tany aminao izy no niteny? Ary mbola ho toninona koa ny anjoanao raha nitory ianao noho izao favoazan'izao izy? Repos 3 jours izany tsy misy atahorako ry zandry a. Sady samy tory izany koa io e. Iza moa ny lakile amin'ny varavaram-piainany fa tsy za? Dia izay no anaovanao azy tsy indrio fa lavo toy izao? Dia tsoriko aminao dia n'izao koa fa tsy afaka ny handray azy tsony amin'ny andro sora iverenany. Tsoriko aminao dia n'izao fa tsy afaka ny handray ny rajorajonao tsony amin'ny andro sora iverenany. Fa foninona loatra miainao anatinao tiriny iny a. Dia mbola veriko aminao ihany fa tsy izy ny taraina tamiko fa izany nanontany azy. Dia lazao fa tsy voadonako indray ary ny nampiongana azy e. Fa nga moa zazakely izy iny ka olona toanao ny fandona aminy dia ampianjera azy. Aza manao lainga marivo tototra fa mahakamo roneny a. Azay vao mitory ary izy ho hitako e. Avy eo sika mahita izy. Matoa izy tsy nitory anao hatramin'ny voalohany dia fantany tokoa fa ny atody tsy ady amam-bato. Inona moa ny olana? Ianao anefa vonona hijoro vavolombelona e. Izany ve ny fiainonao ny teniko teo? Hoin'ny eo anatrehanao moa izay fitorinana dia hanao an'izany azy izy e. Mpiambi-tanàna anie ny asany e. Izay indrindra mantsy. Ny hanina hohaniny aza manahirana azy. Tsarovy anefa fa manapetra ny tanjaka ny vola sy ny harena roneny a. Ary aleo mifanasa vangy amin'ny olona afaka mifamaly aminao toy izay amin'ny olona tsy miteny tsy afaka hifanjija aminao kory. Fa izy tsy miteny io a. Andriamanitra no misolo tena azy mifamaly aminao ka asa raha ho zakanao. Nandalo teo atsofinao fotsiny izany le tenin'ny dada talohan'ny elany aina manao hoe ny fahaiza-miaina ny vahaolana tsara indrindra entina miaina. Vita ve ny resaka momba an'le rajo sa mbola misy fa maromaro ihany ny rarahako miandry aho e. Miandry vola avy aminao anie hividanako an'ireto fanafody reto e. Tsy manam-bola tao amin'izany aho. Mandiavanao araka ny teninao. Manahoana ny mpivarotra? Manahoana ianao tompoko? Ohatrinona ny 2 kilao amin'ny akondro? 3 amin'ny 10 moa 503 amin'ito. Amin'iza natao anao? Ary ohatrinona ny mpivarotra? Tsy amidy. Mba hanaovy 2 kilao amin'ity 503 ity ary. Dia mba azonao aterina etsy amin'ny fiara kitsy ve azafady? Tsy maninona mihitsy ka. Mivarotra neny atongavako eto e, hitady vola. Andanjao amin'izay 2 kilao izay ary e. Aleo avy dia sokafako ny varavarana ato aoriana ametrahanao azy. Zay. Ty ary ny volanao? Aiza ny ahitako madinika amin'ity vola benao ty ramose? Dia ahoana? Aty amiko anefa tsy misy afa-tsiny. Sao dia mbola hividy zavatra ianao ohatra? Tena tsy hitako intsony izay zavatra ho vidiana mademoiselle. Ianao ve tsy handaly aty amina raha-pitso azy e? Amin'izay ny entinao ny a. Aiza kosa dia ny volanao indray ve niandry aty amiko? Ary raha atao 2 kilao ve dia mbola tsy hisy ihany? 7 anie izany e. Tena tsy ampy mihitsy na izany azy e. Vao nalafo mihitsy nge za io e. Vao eo koa hanina melatra entana. Zao ary ny atao e. Tsy olana fa amin'ity ihany ny lalako rehefa mody atoandro. Dia amin'izay amin'ny maka amin'ny famerim-bolako. Sa ahoana ianao? Mety izay raha tsy manahirana anao. Inona moa ny zavatra tsy hanahirana rehefa sarotina ary iza moa raha tsy mahadiso? Vony. Tsara narana kosako. Fa ahoana ry vony a? Efa ela nga ianao nivarotra teto foatra mbola tsy tsikaritro a? Teo amin'ny 2 volana teo eo angamba izay. Fa ahoana?
Za nefa mandalo eto foana fa tsy dia matazana anao firy eto. Mamanay matetikety ka. Mandeha tsara kosa angamba ny tsena eto Amin'izao fan'izao aloha izy mba metimety kely Dia ianao sy ny mamanao ihany izany ndray trano sa mbola manana zandry roa ka. Ny zokola matoa no maty vao 3 volana izay, izany hoe ny fanao 2 volana izy sy ny dadako. Ary mampalahelo izany tantarany izany. Fa mba misimisy kosa angamba ny tombom-barotra amin'izy ity Inona koa mety fa rehefa mahavita ny vary sy ny laoka isan'andro dia isaorana ny tompo Tombom-barotra indray moa dia arakaraka ny vola miasa sy ny fandeha an-tsena Rehefa tena mandeha izy mahazo hatrany amin'ny 40,000 any. 7,000 anie izany Eno Maninona raha manao asa hafa mihitsy ry fo? Fa nga moa heverinao mora no mitady asa amin'izao? Raha vonona ianao dia mety hahita asa ho anao na dia amin'ity herinandro ity ihany aza. So dia asa any amin'ny zaonina aloha Efa nanao 3 volana tamin'ireny mantsy. Aleoko mitsipitsipona kely toy izao eto ihany. Ilay izy aloha tsy asany amin'ny zaonina kosa Ao fa ho ito izany ramose Ianao ve tsy mandalo matetika eto ihany Mandalo eto mihitsy ako. Ka izay mantsika. Ary mety handalo matetika mihitsy amin'izay aza. Fa mo tokoa aloha Izay vony izay tokoa ve ny tena anaranao? Tsy matoky anga ianao. Miala tsiny ary vony Ny ahy kosa indray feno ny fiantso Anarako mihitsy moa izany fa tsy hoe fiantsoana fotsiny Fa le mahafantatra ny feno koa izany. Fa tsy aleo amin'izay ve aho etsy amin'ny entako etsy So misy olona tokony hividy entana dia lasa fotsiny fa tsy mahita mpivarotra. Izao ary meko anao iny vola iny dia tazomo anao ny ambiny, tsy maninona. Ao fa virika ihany ny famerim-bolanao ka. Tena foko an'iny amezako azy anao Misaotra marina Tazomeny ary fa ho raisiko raha tsy tafaverina ny atoandro dia ny hariva. Ao fa za eto foana Fa maninona marina ianao ty Marary Ahoana? Tô varim-bariana lasalasa ambinany Tô miteny rery izany aza indraindray. Fa misy inona marina Samy famaly ianao sy Larisa? Efa impiry miteny amin'ny eny foana moa tsy andrangindangitra amin'iny vehivavy iny. Fa inoko moa iny Izy koa anie misarakirako amiko fa za tsy mila azy. Aizako Ataoko ahoana moa tsy hamaly ny resany rehefa manakadresaka amiko izy. Dia izany ve nilazany eny fa miaraka izay? Azafady Sady efa manomboka mahakamako ny firesany Ohatran'ny sipa mitady kôtiny izany. Tovavy kosa ve mihoatra andrino hoe lahy Inona moa no tiany nolazaina amin'izany? Ny tarehy, ny fomba fitafy, bika, toy Amin'izato lokomena sy manja-maso toy ny angatra. Andray kosa Ny fitafy indray manoatra toy ireny ganagana mitafy tapaka ireny. Aiza ho aiza mivony ndraika Larisa ireny raha ampitahiny Kie vony Any izy ihany rineny Tiako izy fa tsy haiko na ho tia ihany na tsy. Fa ianao ty ve manomboka ho lasa-dala sa ahoana Tena dala mihitsy ary neny Ka mahatsindry tsara ny Larisa ary ve izy izany sa tsy? Mampitovy lakana aminjahatra ianao raha mampita azy. Vony ve? Teo am-pifidianana akondro indray marain'izay no nahitako azy. Tsy azoko. Mpivarotra akondro izany le izy raha azoko tsara. Mpivarotra akondro amoron-dalana tokoa ny asa fivelomany. Teo am-piantsenana indray maraina teo aminy amin'ny babony. Ary tena avy dia babony tanteraka mihitsy. Dia mitombotsy kelikely le fitiavana ka mahalavo tanteraka ny feno be. Tsara anie izany raha zanak'olona ary neny Tonga teo an-tsena foana mampiresaka azy fa toy ny tsy ahoany akory. Nandramako mena vola indraindray fa tsy mety mandray. Aiza ho aiza amin'izany ty toetra ny Larisa anao. Somba azon'izany vehivavy izany amin'ny ody fity kosa renao ka lasa mirediredy aminy. Natura Radio. Takariko ny lanitra fa tsy takatro raha olona toa azy ny aka amin'ny ody fitiriny eny
Tsy misy angamba ny hodi-fitia mihoatra ny vola fa tsy mety mandray izy e. Mety ho politika ny amandriany ianao koa anie ny mody tsy andraisany vola avy aminao e. Raha izay tokoa no izy dia tiako ny politikany. Fa raha ny fitafin'ny Larisa koa anie tsy azoazonao dia azoko atao ny miteny azy tsy hanao fitafina dala toy iny e. Ay ve ka fantatry ny eny ihany fa mpanao fiaingona daly ity Larisa e. Na zany na tsy zany dia mbola veriko ihany fa tsy tia an'iny aho. Eny ariko. Mandeha ve ntsena e? Raha misefeno tonga indray ianao a? Foto-kazo vorona hony izay manina manatona. Za tsy zany moa. Zany ve hony? Fa hono ary vony? Ahoana izay? Mivarotra sabotsy moa ianao? Ny alahady ihany tsy mivarotra. Ny maraina mandeha mivavaka dia ny hariva manasa lamba. Fa ahoana? Saika ingavy ianao amin'ny sabotsy izao raha sitrakao. Zany efa nambarako anao izany hoa. Ny alahady ihany tsy mivarotra. Tsy hampaninanao ary ve raha omeko anao daholo ny tombam-barotra tokony ho azonao raha manaiky ny fangatahako ianao amin'io andro io e? Tsy azoko ny tianao hatongavana. Izao ry vony a. Izany hoe aniversairako amin'ny sabotsy ho avy izao. Noho izany dia mila mivoaka kely hankalaza izany andro izany. Ary sitrako loatra raha ianao niaraka hankalaza izany amiko. Tsy haiko izao na amin'izay na mety ho afaka na tsy a? Omeko anao anio ny tombam-barotra tokony ho azonao amin'io andro io e. Ka raha taraiky any any no loza ny anjo avy eo e. Fa mifiry ny ora fahatongavanao any an-trano isan'andro. Farafaratsy ny amin'ny 5 tsy maintsy miditra ny trano na lany ny entana na tsy. Ankoatr'izay koa nefa tsy maintsy miara-mamanay a. Faiza nefa ny toerana le amin'izany e. Tsy olana fa ianao mihitsy ny asaiko misafidy ny toerana le antsika raha afaka ianao. Za nga mahafantapatatra toeran'izany e. Tsy dia mpandehandeha koa. Raha ny tsy ho tara fodiana ny atahoranao dia izao ary. Tsy olana fa ataontsika izay hodianao alohan'ny amin'ny 4. Raha izany dia mety ho afaka ihany a. Mbola afaka mivarotra kely koa za raha tonga alohan'izay. Maninona moa raha menao alina aranao e? Mba ahafahako miantso anao hoe sura ve mifafahanao sa tsy? Za nga manana telefona e. Fa avy aiza moa no tena fiavianareo? Avy any Antsirabe. Ary ianao tsy misy hamantarana hoe avy aminy mihitsy a. Faly votaka taty tsiny ny dadanay sy mamanayko. Ary izao ary, maninona raha antsoinao fotsiny aho hoe tena afaka ianao na tsy e? Tsy azonao ve ny teniko teo e. Tsy manana telefona aho a. Ka omeko anao anie ny laharako e. Dia mba misahirana kely ianao miantso eny amin'ny taksi foana. Amin'ny firy ora ny fialanao eto? Alohan'ny amin'ny 5 tsy maintsy miala eto. Raha lany aloha moa ny entana dia lasa aloha. Ao ary fa ataoko izay ahafahako mandalo eto alohan'ny amin'ny 4 e. Rapitso io a? Rapitso mantsy efa zoma? Dia raha lany alohan'izay ny etako dia ahoana? Dia mba handraso kely fotsiny moro vony a. Izany? Izay zany e. Fa maninona ny taraiky be toy izao ianao vao tonga ary feno a. Mandehana aloha misolo akanjo dia misakafoana. Io efa nataoko tsara foana ambony latabatra io sakafonao. Ohatrany tsy alatsaka mihitsy ary neny a. Fa misy inona indray e. Le loka nafaranao tamiko aneny nataoko ao e. Oka mihitsy aloka. Feno a. Teneno amin'eny. Maninona ny zanako? Tena tsy mety misokatra amiko mihitsy ny fonivony ary neny a. Efa mbola mitohy ihany ty resaka vony e. Dia mbola izany vehivavy izany ihany mahalasa dala sy tsy hatelomana hanina toy izao. Fambazanak'olona toy inona loatra re izy izany mahatafalatsaka ny zanako toy izao e. Sambazanak'olona manana ny maha izy azy ihany. Mbola manatsafa ihany ve ianao ry neny a? Tsy efa nilazaiko anao moa fa mivarotra teny amoron-dalana no nahitako azy. Sa zao le hoe manenjitresy. Aminao zany raha tsy zanak'olona manana ny maha izy azy dia tsy tokony hiaraka amiko.
raha vazo mitovy ihany ve dia hiampitana lakana ry zanako a. Fa inona ny tena malasa gaiganao amin'ity larisa ty e? Sa no iray aman-dreny manan-katoraka tsy toandry vony? Mampalahelo ahy ianao ry zanako. Zao tokoa ny tonga amin'ilay fiteny hoe manina ny olona tsy manina. Tsy rarahako izay esoesinao any e. Mino anefa fa mbola hitodika amiko ny fony. Ka ho antitra eo ampiandrasana amin'ny fony tsy hitodika eo fotsiny zato ianaoko. Ny andro sy io raha mandeha ihany. Fa ahoana aloha ny tenenanao fa tsy tianao izy? Ka ny Zoma izay no fanao fotoana namafisana ny ahafahan'ny asa-botsy na tsia. Ndresy nefa fa tsy tratrako tao an-tsenana izy. Tsy haiko na lasa aloha na tsy tonga teo mihitsy e. Manahy mafy amin'ny fiainanao ary feno tokoa moa. Sasan'angy samy hafa izany ry neny a. Mba toan'iza loatra re izany vehivavy izany. Neneny koa izany foana. Tiako fotsiny izy mihoatra ny Larisa e. Nenao koa ny tsy fitiavanao an'iny zanak'olona iny mibetsaka. Efa impirina ambarako anao moa ny tsy fitiavako azy e. Halako. Ary aza manaratsy olona toa an'io kosa e. Tsy fanaratsiany izany fa tsy fitiavany e. Andray. Vony. Tovavy tokony ho eo amin'ny 20 na 21 taona eo eo. Zarazara fihodirana. Voajerena dia mitsiky. Ny feo amin'izany moa rehefa miresaka aoka fotsiny. Mampite heno. Ravahany zato nifim-botsika. Tiako e, tena tiako. Dia izany tia mahalasam-borona anao toy izao. Arena tsy voavidim-bola ireo neny a. Ary io tantaraiko anao teo ireo no arena nandrendrika teny aminy. Za kosa aloha tsy hamelona olona tsy kitay tsy varimaina toy izany e. Dia efa lazaiko teny aty ampiandohanany aho. Za mibasain'le ramatoa ty. Za koa izany mihitsy ka. Dia ho hitantsika eo izany. Ny anareo koa azy ity mbola ny akibon'ny omboko. Mba tsetsatetsa tsy aritra fotsiny ny ahy iny. Ny ahy rehefa tsy Larisa dia eo ianao sy ny ravoninao. Fa angamba moa izy ty dia azo terena ho masaka toy ny voalobo-tsaza fotsiny e. Ny zanak'olona sainao miandry vasoka fotsiny eo. Fa ianao ve nasily Larisa iny e? Tsy tia an'iny aho a, vono ny tiako. Mazava? Dia ho hitantsika eo izany. Tsy maninona vera itsika no mijanona. Tsy olana raha eto no mety aminao. Tsy aloha ve mba izay mety aminao ny atao e? Bon anniversaire aloha e. Dia tsy mba misy bisou kely kosa ve ky? Ianao koa? Misaotra kely vonona voko a. Fiza marina aloha no miteny anao an'izany hoe vonona voko izany ny anarako e. Efa intelo angamba izay ianao nireko ny antso tamin'izany. Fa angamba moa izany ny tena anaranao? Izay mihitsy no misoratra ao anaty kara-panotroko. Aika tena tsy niantso fatany aho izany. Fa izao tokoa anery vony e. Efa saika harivarotra taminao teo mihitsy ny programako raha tena tsy afaka teo marina ianao e. Sany ve? Ie, fa no izao tsingerin-taona nahaterahanao izao aloha dia faly ny foko manolotra n'ity zavatra kely tio anao e. Kely dia kely fa ny fo manolotra amin'ny mameno azy. Inona hono za ato anatiny? Skafy e! Waay! T-shirt! Ary inona hono za ato soratra aminy? Ny fo mifankatia no paradisa an-tany. Waay! Misaotra vony a. Ohatry, fa maninona ny latsaka ny ranomasinao? Miala tsiny vony a. Feno loatra ny foko. Tianao a? Zany ve? Karabedy amin'izany tsika. Fa nga efa mahana-bedy zato izy. Mamanay any eo ka masika be mantsy anao e. Dia nao tia koa toa ampivady-po aka. Faiza marina aloha ianao tia no mipetraka e. Eny Ambohimanambolaka izay no mipetraka. Mba teo any aminay ngandry? Tsy hoe izany fa mba tiako ho fantatra fotsiny.
Ary ianao mba aiza? Eny Tanjombato. Ny dadabeako sy ny bebeko no nonona temy taloha. Nisy an'izany ekôly izany no teo amin'ny toerana atao hoe Ambatomaro Andriana dia teo ry zareo nianatra. Hey! Tsaroako tsara rehefa mitantara amiko ry zareo fa izany Randrena Solo sy Madame Bizou izany no nampianatra ny zareo teo. Ary mbola teo amin'io sekoly koa ny nianatra nenay. Efa ela anie izany nisy io sekoly io ao io e. Fa nga fantatrao ny fisian'izany sekoly izany ao? Mino fa ao amin'ilay ampianaran'ny zanak'ireo olona nampianatra ny dadabeanao sy bebeanao ihany izany sekoly lazainao izany ka. Iza ilay zana mbola mampianatra izany raha fantatrao? Iza tokoa moa re? Ohatrany hoe Madame Body ngamba izay. Fa ny tsy haiko kosa dia ny hoe mbola ao hoe izy sa tsy ao intsony aloha e. Fa hono ianao koa izany mbola mipetraka amin'ny dadanao sy neninao? Mamako sisany ao ry vony a. Mpampivelona tamin'ny hôpitaly lehibe iray teto Andrenivohitra izy. Saingy efa misotro ronono. Ny raiky kosa minisitra tamin'ny fitondrana teo aloha. Vao roa taona koa izay ny nahafatesany no niaretina ho mamiadan-drana azo azy. Hay ve ianao tia ka zanaky ny enjany e? Ny akosa aloha aleo avy dia tsorina fanofanohatra amin'izany e. Satria dia tsy afeniko anao fa chauffeur ny raiko ary chauffeur atao amin'izay orinasa nesan'ny dady izay ihany koa ilay zokiko maty efa niteneniko anao izay. Sasalamba sy tia varotra akondro ity sisa melomana tena. Fa firy moa zandrinao? Mbola mananjandro roa lahy kely izay Fa tsy ela tia kosa angamitsika eo. Resaka fa mihitsy mantsy ny mialako tao an-trano fa tsy hoe hiaraka aminao velively. Matiki ianao e. Fa mbola tsy voavalinao tokoa nefa anontaniana napetrako taminao e. Hoe ahoana moa? Aza atao vazivazy moa e. Tsy namaky ny soratra tamin'ilay akanjo nga ianao? Ny vavanao mihitsy ny tiako amaly azy ry vony a. Ekeko fangatanao feno Oay! Misaotra anao Andriamanitra fa mivalianao ny vavako. Misaotra vony a. Ahoanao izao ny eritreritry ilay olo tianao tsy nahitanao amin'izao tsingerin-taona nahaterahanao izao. Fa firy taona tokoa moa ianao izao e? Feno 5 androany ary vony a. Raha momba ilay teninao teo indray hoe olo tiako. Tsoriko aminao aloha fa tsy misy izany hatreto ankoatranao. Tsy aleo ve aloha mba akisaka kely etsy ambanin'ny tsy azo be hitsy ny fiaranao fa ohatry mitaratra be eto e. Atao anie ny sitraponao mademoiselle vony a. Mba falifaly sy miramirana indray anie izany zanako izany andrany e. Tsy mbola faly toy ny androany ary neny Oh, ka fa fantatro. Raikitra ihany anga momba anao sy kialavony. Fa nga vitan'izany ihany e. Niara-nankalaza ny anniversaire-ako tany Ambatofotsy izay roa. Dia ahoana koa? Zaiko nga fotsiny izany amin'ny eny. Izao izany dia efa tokony hiomana nareo. Ny amin'inona io? Ny amin'ny volanaovana ny raharaha fa ny amin'inona indray? Tsy azoko. Fa nga heverinao fa ho vita amin'ny vava fotsiny izany anorina tokantrano izany e. Sady izany ve tsy ho afaka 5 na enim-bolana dia hibotsina. So heverinao olona tsy misy fandaniana ary za tia na olona tsy nianatra e. Amin'ny sabotsy izao izy nikasaiko entina ity ho hitany eny. Raha ho tratrany eto Fa ho aiza ianao? mba hiodina kely hitsirin'ny zava-misy any amin'ny vilona any aletsy Nandray kely indray ngamba le raha matoty matoa raikitra indray le fiteny hafahafa. Farineny tony ve tsy efa tenenina foana amin'ny fisotrosotroana io e. Sady natao andraisana vahiny koa any ireo fa tsy hogoanao isak'izay matsiaro eto e. Andraisana vahiny amin'ny ahoana ary. Efa tsy misy toka tsony anie ao anatin'ireo tavoahangy ireo fa efa ansoloko rano tsotra e. Saingy nasiako couleur tamin'ny kafe fotsiny. Ary nareo izany anie ka efa piady e. Teneniko aminao tsara. Fa rehefa midy avokoa ny varavarakely ambony rihana dia tsarovy fa efa any amin'ny lanitra fahafito izay neny. Fa nareo moa izany dia tsy ho afaka amin'ny fisotroana mihitsy eo. Ka inona moa no analako azy ato e? Tsy vady tsy zafy kely. Tsy aleoko ve misotrosotro dia mitsikitsiky. Tandray mo ary sodisy dozy ka tsy ho avitra rery ao am-pandrianao. Tsika indray mahafantatra ny atonony ka.
aza matahotra mino fotsiny any. Fa hony tokoa lavitra angany nandrahan'iny andrajony tsy mbola tonga foana. Toa tsy hitako namova vady ateo mantsy izy. Tsy hisy rajo ho avy izany ntsony eo. Fa ahoana? Efa nitsofoko. Nitsofona ahoana Tamin'ny valo ianao niala teto ankeo maraina iny eo. Izy tamin'ny valo sasany vao tonga. Ahoana no anekeko an'izany? Ko raha tsy mitapy ako. Mba fantatrao moa fa olona avy narary anie izy iny Raha hoe tsy tonga mihitsy izy dia mety ho marina ihany ianao. Dia izao izany no izy. Tsy maintsy mahita solony ianao rapitso. Ahoana kosa moa dia hoe rapitso dia ndrapitso le ty Rehefa miresaka amiko ary neny dia aleo mba amin'ny fomba motina. Ka inona ty mora makalagy ty kosa? Ary neny izany anie tena manao zavatra tsy ampiheverana mihitsy Dia ahoana izao ny sécurité amin'io fiara io amin'ny alina? Kalma fotsiny lahy. Tsy vitan'izany anie izy ty rehefa ho avy mpanao ratsy. Izy kosa aloha oka fa tsy maintsy ataoko izay ahitako solony faran'izay aingana. Asiako petadrindrina eo amin'ny vavahady eo manao hoe mitady mpiambina tanàna miasa andro sy alina. Farasanatry kosa ka hoe ny fananako efa ty anaty tamboho aty misy mikitikitika dia tsy miala amin'ilay rajo mainty be iny ino mipetahako meloa. Fianao ve maninona mihitsy ametapetaka an'izany eo Tsy maintsy apetako ka. Apetaho ary fa za mihitsy ny androvotra an'izay. Dia roa vito ary hoe ho hitako. Tena tsy nahita an'izay asolo any rajo mihitsy ary feno. Dia oka ianao tonga saina amin'izany matoa tsy nisy tonga nanontany asa teto aminao dia mba tongava saina fa ao antony. Efa ho efatrandro ve mipetahana iny afisy teo ambavady iny dia mbola tsy nisy anontany foana. Hitanao tsara angamba ireny banitelo any eo daholo teo ambavady nasaiko ny jerenao reny. Bandisaika anapoaka mihitsy angamba ary lerony reny Fa inona aloha ny eritreretin'ny lahy hoe tsy nampisy olona nanontany asa tato amintsika Ka mety efa fantatr'olona ny toetranaoko. Efa avy kizitombelona, vavana. Mamolava koa hoe tsy andaniny. Voalaza anao. So mba hanao amboletra ato an-trano ato ary reny. Matahotra ary feno mangovotra be tsy jereny ao amin'ny lahy no atory raha alina ka. Iza monina tonga an'izao? Maninona moa raha mifona amin'ny rajo tsika Ianao no nandroaka azy ka za nifona iaraka aminao? Mandehana moa feno apreveko bekisa anankitelo lahy raha vitany lahy izay mission izay. Dia aza miteny hoe tsy nahita solony lahy izay fa manjary silaka be teneny fotsiny izy hoe vereny lahy raha hiasa fa raisinay ihany. Fa aza be famaliana ntsony hoe neny hoe efa saika tsy handray any lahy ntsony fa za malahelo any lahy. Maninona mora ianao no miresaka amin'ny an'izany lainga be izany Atelefona iresahana aminy raha menatra ny iresaka ny vatana aminy. Asa manenjy Kristo io mo feno fa adio ihany ty vava tsy ambina manolona ty re olona fa zao mivokany. Ay ka tsapanao ihany izany. Dia mahazo vahana koa ianao amin'izay. Natura Radio. Ataonao ve le fampihavanana aloha sa ahoana ataovy moro feno Ianao mihitsy ho any tokony iresaka aminy. Andray. Ty ny telefona ady mbola be crédit be iny. Eo aty rangaha le finday heverinao fa tsy sahako anga. Allô? Allô, maheno Gena ve azafady? Rajo ka. Madame Zoliandry ty Ay ve, ahoana? Mbola vonona nga? Tongava raha mbola anao. Anao inona? Iasa fa anao inona indray Dia aza be famaliana ntsony. Eny aleo fa ho hita eo. Ahoana hono? Mifona hono izy madama. So heverinao fa marenina ary tsy hareny teniny teo. Meo amin'ny foana fa tsy. Dia aiza reno ahita olona isolo an'iny bandiny. Ka ianao anie tsy mba mipitrapitra mampalahelo fa mivandravandra mampatahotra Na olona tokony ho tono aiza vao maika sorena.
Za ndray fe zany no tokony hanambitamby azy? Azafady. Dia ho hitantsika eo izany. Ndao mandrosoa kery fony a. Ato misy anay. Tonga dia mipetrapetra e. Aza mihafahafa izany. Ndaso fa iantso an'ny vetivety a. Neny a! Neny ô! Aiza ianao e? Ahoana e? Misy vahiny any asika e? Efa fantatro. Dia ahoana? Misy vahiny ho atsika. Izy matamizolo ireny korifony a. Faly mahafantatra tompoko. Izy kosa ny vony malalaka orineny a. Efa fantatro. Mahasika any eny izany e? Masika nga. Vahiny any izy e? Dia tososahady ve mifihetsika ao aminy? Raha ny anambitamby kosa aloha tsisy a. Tsy midika ho fanahy-matambazina ny fifanajany e? Tsy efa fantatrao moa fa zany ny toetra ka inona indray? Ndaso kely aloha ary aka zava-pisotro anao fa mafana loatra izany andro izany. Aza misahirana ianao feno aoka izao. Tsy misahirana mihitsy aka. Zavatra misy atao trano ato ihany anie izany fa tsy hoe vao vidiana e. Le olona efa mandà mbola terena ihany. Fihinana mihitsy ny tianao atongavany. Makamo be ilay ataonao. Fa maninona ny tezeranao? Tsy mety tsy inona ny ataonao ka. Fa ny ataonao mba mety? Fa inona nefa ny eloko amin'ny fiarahana aminy? Leo andery feno ohatrany hoe ny fahatongavako mampifamalana mianaka. Tsy mahazo mandeha izany ianao e. Tsy azo rery akory ny trano. Hoay le ty fatao ianao indray mandidy amin'ny fananako. Ase hoy ary hoe raha marina fa misoratra aminao ny trano. Tsy napoziko ianao mihitsy na vita toy izao amiko ry le fendozy ty. Ianao izay netiko volana takebo. Ny akinako rindrina irery. Rehefa tsy anaiky ny olona tolotra iaraka amiko izany dia tsy anaiky mihitsy ianao. Eny tsy efa tanterahanao moa izao ny sitraponao. Aza mifanomelagy tsika ary neny a. Tsy rarahako rangaha. Sy fikanao eo dia fikanao. Tsy mahatsany nety koa fa eo ianao sy ny olo tianao dia sy ataonareo eo. Mandehany. Tena miala tsiny be dia be ary feno fa fahatongavako no nampikorotana anareo mianaka. Tsy misy avy aminao mihitsy ireny ary vony. Ny anay mihitsy iny misy toetra izay indraindray. Tongotongo bakivaky izy ity ry vony ka sady marary ny mahamenatra. Aza taitra ianao fa reny ny toetra andreniko. Dia andeha ho aiza izany izy iny? Makao amin'ilay namana eo andrefanao iny fa tsy mandeha lavitra ka. Atero amin'izay ary feno ka. Aiza kosa ianao dia andeha sahady e. Tsy aleo ve rehefa avy misakafo atoandro? Koraha tsinonako. Tadiavina ho be dia aty anga? Ataovy ary reto dia aleo aloha mba mijerijery tanàna e. Sa ahoana? Fa tsy ela Eny rery anjeliko a. Finon izany resaka tiany atao amiko izany fa maika andehany ahy e. Tsy dia resaka be akory ka. Fa miala tsiny dia mialoha aloha fa somary nandray kely neny a. Ianao moa vinany tsy mandray kely e. Sady raha izany koa moa no izy tsy aleo ahemitra amin'ny fotoana manaraka izany resaka izany. So mantsy fandiso eto indray. Aleo izao dia izao mihitsy. Ka ento ary ny teninao e. Izao aloha sombinaiko a. Mifona tamin'ny fihetsika nataoko taminao sy vony ireny. Asa matahotra ela fa ho raisiko amin'ny fomba manara-penitra izy rehefa tonga aty amin'ny manaraka. Fa maninona nefa raha tia fisotroanao ity ny ajanony e. Hitako fa io mihitsy ny mampanao tao foana anao. Alao daholo ireo karaza-toaka isan-karazany manaingo ny baioanao ireo. Izay ngamba ny analanao amin'io. Dray aza miditra amin'izany ianao fa tsy kilea. Ny anampy an'ireo ary ny tokony atao mba ho ravaky ny ato an-trano. Sady tsy hitako angeza eloko ireo e. Sady inona koa no arosontsika raha tadiavin'ny lafoana an'ireo. Sika ange matetika misy vahiny e. Tsy voatery ho zava-pisotro misy alikaola foana ny arosontsika ho amin'ny vahiny e. Aleo aloha hivalina le resa-toaka fa izao. Voarain'la tsara ve le resako teo? Dia ho hitantsika eo izanyko. Fa firy volana tokoa moa izao ny kibon'izy iny. Tsy efa 5 volana teo eo tokoa izay ny rahanareo. Efa bolana.
Fa ahoana aloha ny hamantaraneny hoe be voky vony? Oadray papy velona nge lesy ny asako e. Langako izany fa mba eritreritra fotsiny iny e. Ny anareo tanora amin'izao fotoana mantsy tsy maintsy ny kibo foana ny lasa lohan'ny raharaha. Vao mitsaika izy roneny tokony mba harahany maso akaiky marina ny fahasalaman'izy iny indrindra fa ny zaza ao akibony. Aza matahotra lahy, ny an'ny olona aza karakaraina, maika ve fa ny an'ny tena? Dia ato hatrany izany neny manao an'izay fanaraha-maso izay. Aleo etiko any amin'ny hôpitaly mihitsy ka ampahafantariko an'ireo namako ao izy dia any koa mba misy fitaovana tsara. Ary maninona moa raha atsoko ho avy aty izy izao sady efa manana finday foza kely izay izy ihany. Inona ny olana? Pas de problème. Andraso ary. Allô? Feno ihany vony afaka mandalo aty hatrany ve ianao zao dia sao? Fa misy inona e? Tsy misy inona fa tongava aty fotsiny Sao dia sao ve? Eno Anga mamanao? Ka ne mihitsy eny no teny tamiko hoe atsoa vony mandehana taksi fa tonga aty alohako ny fre zany Fa ahoana koa ary zany? Tongava mory vony zany Eny ary e. Nanaiky ve? Tena raiky dolo mihitsy ilay zanak'olona iny tamin'ny nanaovany neny azy. Sady mety hiara-hiakatra kosa mianaka. Aleo mba solondra ny akanjon'ireny fa aizany dia tsy mba hisolosolo mihitsy. Fa ahoana kosa moa ny ahafantarany fa tsy misolo mihitsy ireny anaovany ireny? Na izany aza leo izy hividianana rea. Raha mba hividy an'izany andro neny dia aleo mba mitovitovy amin'ireny efa eny akodin'ireny ihany fa ny toy ireny ihany manendrika azy Mba hafa fitiavana koa raha ianao tika. Mino nefa fa tsy ho afaka hiaraka amin'eny andeha ho amin'izany izy raha ny androany. Fa ahoana? Sura fa eo am-pivarotana izy amin'izao. Izay izany. Ary fangamo ianao dia tsy mba mieritreritra ny ampiaingohaingo azy iny mihitsy Misy fotoanany avokoa ny zavatra rehetra rery neny Manaraka izany koa dia izao. Ahoana marina momba nareo reto? Mombana ahoana moa ny tiany ny anontaniana? Tsy efa be vokanao moa iny zanak'olona iny ka hoe ahoana amin'ny ahoana? Efa hipiry ambarako amin'ny foana koa moa. Tsy mbola zao zany Dia anaika an'izany fa ireo ray aman-dreny no ianao. Fa ngah kosa moa za ndany tsy hanaovana raharaha fa miandry kely fotsiny aho mantsy anao. Sady mila fanomahana milamina koa ne zany fa tsy vitan'ny akamehana akory. Na izany aza mandrimandry manana aretina ny fotoana mandeha raha teo. Fa inona marina zao roneny ny dingana tokony ho ataoko? Ianao io fe aloha mba efa niseho tamin'ireo ray aman-dreniny. Ka nireny koa aza ny erineny ka tsy makasitraka ny anambadiany vony Nizay ary nenao fa hanomboka sahady. Tsy dia maharoditra aloha ny amin'izany raha hoe izany nandatsy ny ety anambady amin'ny vony amin'izao izy be vokako izao dia mananjo izy na hitory aza. Fa ekeny ve aloha ny rahana mipetraka raha ohatra ka Raha ohatra ka ahoana? Vony moa efa iny be voky iny. Ataoko ahoana moa ny anery azy raha sanatria ka roahandreniny izy. Voatery tsy maintsy apetrano azy. Sady olona sahirana ny erineny ireny ho aiza izy raha izany tokoa no miseho? Zavy adala aminao fantatro ny tokony ataoko. Ny tena mampiasa ny saiko koa ny erineny dia izao momba reto zandriny kely anankiroa mbola didiny. Tsy mbola voaresako an'iny fa efa kamboty ray mantsy izy iny. Ny angaviako amin'iny fotsiny raha sanatria ka isy ihany izay tsy maintsy irahany mitoetra amintsika mianak'izay dia aokony mba hikomprendre azy. Tsy tokony ho adidiny tsony kosa anie ireo zandriny rehefa manambady Marina izay an'izay saingy eo ihany ilay maha olona mba mifampitsinjo Ny aloha dia izay avitan'ny rarahanareo ihany ny mahamaika ahy. Ny ankoatr'izay dia aferanao izay ataonao any. Raha ny hevitra izao dia ny hiakaray amin'ireo zandrin'ireo lahy mba ampiana ny sarzan-dreniny. Raha toa ka manaiky ny vadiana ihany ilay reniny. Efa fandraisana anjara goavana ange izany raisinao izany Aleo aloha dia vetivety amin'izay roneny raha vony tonga alohakeo dia mba afary kely izy roneny vetivety hono izy hoe. Ok basy. Manao mamafeno? Manao na kivony
tsy anga feno misy nalehan'ny vetivety monja fa mandrosoa e. izy mantsy nanafatra hoe mandehana taksi dia aty vao omena ny freny fizy ary tsy ato akory. Marina tokoa izany. Izay izany no andrasan'io taksi io ivelany io Ie. Efa nanafatra tokoa ankizy fa za mihitsy ny tsy ao tsara. Andraso vetivety ary aloha e. Ty ary say vao merena n'ity roa alina ity. Indray tao ary ny famerim-bola e. Mandrosoa ary aty an-trano retsy Misaotra. Tena tsy mampino ahy mihitsy ny fiovan'ilay ramatoa tampoka teo marina. Ka inona ny vaovao? Manahoana daholo nareo any? Tsy misy vaovao mama ny feno a. Mamanay ny salama ao. Nasiany tazo efa ho 3 andro izay. Mahamely mihitsy izao ny tazo aky amin'ilay fivadibadiky ny toetrandro angamba mahatonga an'izay. Tsy nivarotra izany ianao io? Mivarotra ka? Avy any an-tsena anie izaho io e. Dia iza izany ny miandry ny tsena andriako ao? Ilay vehivavy mpiara-mivarotra eo akaiky eo izao mba nindramiko jerijery azy ao. Izay koa ny tsy hijanonako ela be aty, feno anefa ity tsy ato akory. Tsy mijanona ela an'izany iny e. Na isa azy anie efa maika ny hitanao e. Nefa ve mahagaga tsony e. Raha azoko tsara izany dia tsy ho afaka niaraka amiko ianao io androany. Fa saika ho aiza? Saika hoe hiaraka hijery kapa sy akanjo ary kiraro any an-tsena ho anao sika mianaka. Tsy aleo ve amin'ny andro manaraka raha mety ry mama ny feno? Ka tsy maintsy ho izay izanyko. Fa hony tokoa ary vony. Dia mba ahoana hoy mamanao ny amin'ny tokony hirosoana amin'ity rarahanareo ity? Tsy tokony hendrasana ela tsony mantsy fa ny fotoana koa mandeha. Tsy nitany anie hono ny faty fa ny vavam-bahoaka e. Raha ny momba antsika indray dia aza asiana olana tsony. Tsy ho drivotra sendra nandalo iny akiry vony Izay tsy miady eo ny olobodo fa izay toa fopa misavy. Azonao izany. Eny tompoko. Raha nieritreritra feno koa aza anie izao dia tokony ary hipetraka aminay mianaka aloha ianao mialohan'ny avy tany raraha e. Tsy haiko izao raha anaiky an'izany ny mamako na tsy. Ka tsy maintsy ho tonga amin'izany ihany anie ianao na hoela na ho haingany. Eny e. Raha oriany raraha aloha mety tsy olan'izay. Fa nipetraka aty mialohan'ny raraha aloha sarotra inoana ihany e. Eny e, marina ny ianao. Arao ihany ny teny iray aman-dreny. Fa firy marina moa ny zandry mbola kely velominareo? Mbola manan-jandry kely 2 Fa tena sarotra ho andrenindry mihitsy ve ny mamelona an'ireo zaza 2 ireo raha lasa mandeha manambady ndry? Mafy anery mama ny feno ny fiainany. Na ny mamely tena aza anie izao ka sarotra e. Io kosa fa tonga ny ianao. Izay anie no lazaiko anao teo hoe tsy ela iny e. Ay ve ka efa ato ny vahiny e? Efa tsy indrin-doana koa ny ianao ato e. Sady tsy salama ihany koa ny reniny. Izany ve? Dia ahoana izany? Manahoana aloha ianao e. Hoay marina, azafady. Salama tsara fa ianao manahoana? Raha azoko tsara izany dia tsy aharitrera ianao io e. Izany tokoa. Ka nantsena aza anie nasaiko nambena ny sahoby fotsiny aho e. Na izany aza aleo avy misakafo ianao vao mandeha. Efa amin'ny 10 sasany izao e. Aleo kosa re izy andeha raha maika e. Dia tsy sakafo kosa ve fa andeha amin'izao? Mba tonga aty ihany. Sakafo masaka eny amin'ny hotely refidiny. Izany ve olana? Aza dia misahirana moa nareo e. Sa aleo izay anderina eny eny an-dalana izay mihinana sa ahoana? Izay izany no ataoko. Tsy maninona izany tsika raha andery vony Andeha izany aloha izay ry mama ny feno Ndao retsy mampamangy amin'ilay mamanao tsy salama any. Misaotra indrindra tompoko. Lasa aloha izay. Ndao ary. Inona ny vahaolana ry feno Vahaolana toa ninona ary ny tetavinao amiko e? Mama aneo ka tsy manaiky mihitsy ny anambadiako anao e. Tsy fantatra mihitsy anie izay tena tiany reninao atongavana ry vony e.
Za rehefa lasa manambady ianao dia tsy hisy hanampy azy amin'ny fiainan'ireo zandrinao ireo intsony. Izany koa ny eritreritro. Na an-tsaina aza anie ka nindramakolona fotsiny mijerijery azy eo fa za lasa tia aminao aty izao e. Tsy hitako intsony izay atao e. Tena vaky ny lohako. Azo ifampidinihana anie izany fa izy no tsy haiko e. Tsy manam-pepanao ary vao fa tsy tokony hanaiky an'izany ianao a. Tokony afaka telo na efa taona no ny avy miditra amin'izany. Hitanao amin'izany fa mitombina ny ahako. Aiza moa izany ny direksion antsika ity? Feno koa efa teneniko hoe tonga dia ny atsena ho afa ho aiza indray. Ary aiza dia masika moa piso. Ka ianao makango. Sao indray ary ndeha atao e. Ajanoko eo an-tsenanao aloha izany ianao dia za kosa andeha hijery piesy vetivety eny Tanjombato. Rehefa viany makanao eny an-tsena dia miaraka makany mamanao tsika. Ianao koa efa teneniko foana amin'ity kirinao ny eo amin'ity. Sa te azo vava ratsy ianao? Tokony tsy kotabaina mihitsy aloha izy amin'izao. Fotoana fandraisana fanapahan-kevitra kosa angamba izao ry vony a. So mba hainao kosa ary mbola tsy vonina. Izany ve fandraisanao azy? Iza ny mahita. Aza mba miteniteny foana fa makamo. Izao feno aleo andresy lahatra azy faraparany. Aorian'izay mihevitra izay fanapahan-kevitra ho raisiko. Ka raha mbola fandavana ihany ny setriny. Dia afaka didy amin'ny maharay aman-dreny koa azy efa dia ahosiko ny entako. Tsy efa natsidiky ny eny taminao ihany ve moa izany hevitra izany e? Taminareo fampiresaka tany an-trano iny? Saingy tsy dia toy izay ny fomba fitondran'ny resaka tamin'izay. Sady ny tsy haiko koa dia izao. Avy ao am-pon'ny renao marina very ny resaka iny samy ary fietsaram-bela tsy fotsiny ihany. Mandreraka mihitsy miresaka aminareo vehivavy itony ka. Tena nanao tao foana ary feno. Tsy misy fandinihana kely akory. Miala tsiny aminao koa ary vono raha avy amiko no nahatonga anao toy izao. Tsy voava amin'ny fialan-tsiny intsony izy ity ry feno. Vahaolana izao no tadiavina. Dia inona ary no tokony atao e? Rehefa tsy misy vahaolana dia samy miandry izay figadona ny zaniko. Ka tsy hitako an'izy asiako ny tenako ry vony e. Za efa vonona ny hanambady anao. Vonona ny fandresy lahatra amin'ny reninao ninona vokany. Vonona ihany koa hitady vahaolana amin'ny ampihenana sary izay ampelantanany. Raha izay ny olana aminy. Tsy hitako intsony e. Eo ajanona feno. Fa manina raha eo amin'ny tsena mihitsy. Alio re eo e. Fa inona ary tia mampasiaka anao androany ity? Tsy haiko. Manao mama feno. Manao andriko fa misy inona? Mba omeray alany aloha andovako ny frais taxi ao ivelany ao fa vetsika mianaka miresaka. Tena tsy misy an'izany ato ry vony a. Lozy ity marina. Dia aiza re any ahita vola omeko an'io taxi io e? Asa efa miverina izy raha riva e. Anaiky an'izany fe izy. Ay, andraso aloha. Le volan-doka ao izany no akana omena azy. Azafady indrindra re tompoko. Iny? Ary aza manao tao foana toy izao tsony amin'ny manaraka. Raha izany koa any tsy teto dia inona no nataondry irery teo? Naninona koa raha mba niantso meloha e? Ka izany ety tsy manana ny laharanao e. Ahoana koa ny tsy hananandriko ny laharan'ny feno? Miala tsiny rehefa efa tena tsy tompon'ny tenako intsony aho e. Ny fahanafahako miantso koa tsy misy. Ie, fa nisy inona aloha tany ny tonga tampoka toy izao tindriko e. Ndroa amin'ny mamanay ary mamany feno. Fa inona hono no antony? Ay, ity tambavy lazainy fa ho an'ny olona be voky ity ka tambavy fanalana zaza. Tatoriana ohatra ny mailomailo izany dia tsy nanaiko ny sotrotsony dia izao nataony roakaliko izao. Fa mba olona inona loatra k'izany rendry izany a? Talohan'io fanafodina tambavy nomena io azy efa tena nampibobohan'ny rano tsy fantatro izay a. Androany anefa izy vao mivaky fa tambavy analana ny zanako no tambavy nomena io. Rehefa tsy nety ny sotrotsony dia izao roa izao. Raha izany no izy dia izao no atao. Aleo fa hitadiavana fanafody. Izany hoe hitadiavana tambavy apetraka io zaza io ianao. Izao nefa okindry tsy hiteniteny an'izany na amin'iza na amin'iza. Eny fa na dia amin'ny feno aza. So everiny ho inona indray koa. Tsy ambaratelontsika vehivavy mantsy izany. Ka tsy ampaninina avy izany? Alanenina nety ataontsika ity ry vony e.
fa raha za filazandry izany a efa tokony ho tsy izy tsony mihitsy io zazy io nefa asandriko ihany dia ahoana dia ahoana moa fa andeha vetivety azanyko dia inona ny lazaiko raha tonga eo feno aloha tsy ho tonga alohan'ny fahatongavako eo izany olo-kafa angamba mety hitady ahy eo raha izy raha misy moa izany dia asaivy miandry ahy eo izy raha afaka miandry raha tsy afaka miandry moa dia asaivy mandeha eny tompoko tsy lavitra anie izany alehako izany fa eto amin'ny manodidina eto ihany izay fa hiomana vetivety eny ary tamana tsara kosa ianaoko ho aiza tsony koa moa tapidalaka reto ny sokina nanany bato aty vony aza manary tokotoko izany aho fa raha mbola eto tena mampiasa ny saiko mafy any ry feno dia momba an'izy ireo lahy kely zandriko manahoana ny sakafony ny fianarany mba vita amin'ny mama ihany ve za nefa tia mba mihinana ihany ato fantatro tsara ny mampiasa sainanao io ka ary izay fiasan-tsaina izay no natonga anao mila tsy hatelokanina ato an-trano indraindray tsy ianao tokoa mantsy ny eo amin'ny toerana ry feno ka inona ary ny tokony atao raha nanana vahaolana tsy ny andrasa-kely io fa efa voavahy zao ary ny atao ao fa omena fanampiana kely isam-bolana ry zareo dia ahoana dia ahoana moa fa izay zanyko tsy hitako tsony izay vahaolana mihoatra an'izay fa ny angavikanao dia oka mba tsy ho fantatry niny izao resaka ataontsika izao dia ahoana nefa ny fomba nomezana an'izany azy toatsosahako ny fanatritava amin'ny amin'izany ry feno raha izany ho sainao amin'ny azy an'izany fanampiana izany ka mba foninina loatra reno mitempo amin'ny reninao iny ary raha izao indray ny atao ary raha atokisan'ilay olona miara-mivarotra aminy ao dia apetraka ao amin'ny olona io dia izy indray ny asaina manome azy amin'ny mamanao sa tsy mety izay na koa mitady olona ray araka amiko dia ajanoko lavidavitra io olona io dia asaiko miroso miadana izy manatona mamanao manome an'ilay vola izay ary ndeha atao mangina aloha ianao dia mipetraha fa misy inona aizy vony any amin'ny hopitaly fa maninona ny hopitaly loza ny ry feno loza inona ary neny fa manino ny vony teraka izy ry feno ka inona ny mahaloza an'izany teraka tokoa fa saingy tsy hitako izay mahaolona n'ilay zaza fa dia biby fa loza ino ty ambaranao ry neny tsy mbola nahita olona sampona toy izany hatramin'izay nahitako masoandro ry feno dia aiza izy izany amin'izao any amin'ny hopitaly mantsy anao hopitaly aiza hopitaly Andoavam-bola re ao amin'ilay niterahan'ny bakolo teo iny dia ilay zanak'olona re zany no any izany tany fa namonjy anao ahaloko aleo ary aloha tonga dia ho any aza maika aloha ianao fa aleo hodiniana izay tokony atao tsy azoko inona aloha ny fanapahan-kevitra tokony ho raisintsika mianaka vao maika tsy azoko ka somba tokony ho vonoina io zazy io ry feno orineny fa loza iny ty lazainao sady tsy ampisalasalana akory fa dia feno fahasahiana tanteraka sa efa fomba anareo mpampivelona sasany mihitsy tia manalainy zanak'olona ity ka tsy hitako anio mantsy anao izay mahaolona n'ilay zazy zao aleo mihitsy aloha ho any vetivety rineny dia efa mieritrereta koa ianao anaka fa olona tsy fankatarana ty ho vadinao izay teny rehetra mivoaka amin'ny vavanao koa ty tsy misy ray manjarina dia kely aza tsy mba misy fanomezana korazy akory tsy efa mibaribary toy ny tafika andrefa tanàna ve izy zao aleo any dia rery portafira misy azy tsy haiko fa jereo any mandreraka izany raha olona manao ianao ato izany ao ho jereko izany zazy izany andray rery lanitra
Fa ahoana io ry vony a? Ho fidino azy fe nytoana io e. Tena sambany tamin'ny fianakaviana no nahitana aseho toy izao. Andray kosa. Aleo aloha andeha vetivety. Dia tsy mba misy orika kely koa ry very resy ry feno. Na dia safosafo anty menaky ny hainao foana hita masoandro aza. Atoka ahoana hafanoroka an'io? Fo samba ny fenao tonga teto an-tany dia fankalana sady no mitsenanao rery sominy aiko. Mafy. Zay va lasa aloha e. Tonga ianao. Nanahoana ny tany? Tsy namposiko. Fo niaraka kelikely ange nareo no efa nanatona an'izay olona izay any jery hoe mifanaraka ve vita nyreto zaza mikasa hivady reto sa ahoana? Nambarany tamin'izay fa tena mifanoto be mihitsy ny vintanareo roa ireo. Saingy tsy sahako ny lazaina taminao. Sao moa mipotra tokoa ny vokany. Finonompoana izany ary neny a. Ary aza ty amiko ny resahanao an'izany. Ianao tany amin'ny hopitaly io anie ka mbola niverina tany ihany ahy e. Tsy mety aminareo izy no mitaizana io zaza io. Zany hoe tokony ho vonoina zany. Tsy vanina nareo. Andriamanitra no nanome aina nefa dia sahanareo ny hanala azy. Ka tsy maintsy izay ny vahaolana ary feno a. Sa aleo aloha ka vola 50 ataontsika pilo fasy io vola io a. Ka raha mipotra ilay kintana misy marika 50 dia avelao ho velona io zaza io. Fa raha ny baobaba kosa mipotra dia tsy maintsy ho vonoantsika io zaza io. Eritreritra olombelona izany e. Sikidy mila voatsiary koa ilay mpisikidinao. Aiza koa ny ahitanao vola 50 vetivety eo? Tsy tahitrenao fa efa misy aty amiko aty. Ary efa vonina amin'ny angady sy ny arina mihitsy ani ianao izany hamono anjanako e. Andraso aloha andramana e. Andraso tonga dia atsipiko. 1 2 3. Wai le ty e. To le kitana no mipotra. Aleo averiko indray mandeha. 1 2 3. Fa to kitana ihany no mipotra e. Soa ihany fa ny tananao nanipy azy teo. Dia ahoana izany? Aleo rangaha atsipiko farany tena farany a. 1 2 3. Tena mbola teo ihany ny teo e. Tena mandainga koa le rangaha iny. Mahita amiko le antiday iny raha tonga any a. Meo aty koa iny vola iny raha tsy tia hita amiko ianao a. Any anaty lavapako ty karohana raha mbola misy ilanareo azy. Ataonao iny ary iny volan'olona iny feno a. Tsy toy ny vola rehetra ane izy iny e. Ay koa dia efa milala ody madame Zoly a. Efa mahay kosako. Toy izy fa tsara e. Mba mitady se mahasoa anao zanako kosa ne ay e. Tsoroko aminao ary averimbery korenao tsara fa tsy ho zakan'ny saina sy ny eritreritro ny saina fa anisan'ny feo avy aty amiko ny analana ny anjanako ka mahafaty azy. Ho vitanao ve raha ianao ny teo amin'ny toerako? Natura Radio. Aleo mihitsy hiverina amin'ny hopitaly fa miady saina rery ao izay ilay zanak'olona tsy mba misy mpanohana akory. Fa inona ary ty ataonao e. Vao io ny tonga dia andeha sahady indray. Tsy hanao marina ny lelo ka hainao ny manisina azy. Aleo raha miresaka indray e. Raha ho any ihany ianao dia mitondra vola misimisy. Atao inona? Izay fotsiny ngeriny eny a. Aleo ary hiomana vetivety e. Tonga rangaha dia zaho entina fa hiomana aiza indray ary a. So lasa dala ary ty ianao. Nahoana tsy hisolo akanjo? Adiny firy indray nareo vao vita homana eoko. Vetivety lesy a. Raha ny eritreritra ao zao ry vony dia atao ahoana io zaza io? Atao ahoana moa fa tezaina. Atao ahoana no hitaiza biby ry vony a. Somba mafy loatra rezany teninao izany e. Zanako anie io e. Sombiny haiko. Ka na inona filazandry a. Tsy afaka hitaizana io izay. Dia inona izany mba eritreritra rainy amin'izany? Aleo aloha eritreritra farany. Dia aleo koa izay andeha vetivety fa mbola hikarakara sakafo hariva mantsy.
aza dia misahirana ny amiko ianao e. Tsy alatsaka mihitsy araha zany aminy izany. Na saina aza ndrety misy vola ataovy any any sao sendra misy ilanao vola ihany. Izay fa amboariny saina ary vony a. Fa ny vavanao ve tsy mahay mikombona mihitsy raha matoty a? Ny anao kosa fona. Zay fa ho any hatrany vetivety aloha izay vony a. Sady nomana izay tokony homanina amin'ny fodianareo mianaka. Aleo resahana mimpiandraikitra ny hopitaly dia any an-trano manao ny fifananao ianao. Sa ahoana? Mandeha anare. Tsy misy mifanana an-trano izany eo e. Mitadiana amiko mihitsy ary le raha matoty. Zay aloha vony a. Courage foana ndry. Hoe tsy aloha bizo kely any dadany zanako. Ndry fa tena ahoana loatra letsy. Allo? Efa tonga aty amin'ny hopitala ny fa tsy atsoa ny vonso ny zazakely e. Sao dia mba nafindra ny zareo fandriana ohatra. Efa nanontany tompona ndraikitra fa nary zareo koa ary ato misaviritaka be ihany. Dia efa vita ho azy izany e. Amono aza saika atao. Amono aza saika atao ahoana raha matoty a? Ianao koa tia tolalina. Fa mamy sahady anga? Ny asa tsy inona ny saiko amin'ilay zafikeloko. Aza me tsara vela tsy eo e. Mahity ianao raha tonga any a? Doy e. Vehivavy tsy misy ilana azy. Inona keny dirako? Tsy hitako izay mahareny anao. Za ireare. Telo volana izay tsy nahitako amin'ny fony mianaka intsony. Na saina aiza dia mifanerasera tsy tapaka amiko ihany izy. Amin'ny alalan'io finday io no ahafahako mifanampy amin'izy mianaka. Nahalalako zavatra maro tokoa mbola ahafahanay miresaka telefona. Fokisan'ny laingan-tany indray ianao io fa arako. Atsaharo kely ho any tembota rehefa miresaka amiko fa alako. Ekena sefo. Zao no izy a. Manontany tsotra anao dia valeo ampahatsorana ihany koa. Lazao dia tantarao. Inona ny tambavy nampisotroanao amin'ny vonfony izy mbola teto amintsika ireny? Tambavy? Tambavy inona? Zany e manontany ianao fa zany ireny mody hodianao gisy eo e. Dia mino ny selazainy tokoa ve ianao? Mbola anday any ianao? Ndraso ary. Tena araka le feno ny fika maloto le tia. Ino ny tira miendrika tambavy tsy fata-piaviana amin'ny tavoahangy plastika atao amin'ny sisim-pandriana ity? Ianao aza tsy mahafantatra ka sandray ve? Rehefa nataoko ny fandaniana dia vokatry ny fampisotroana sy mamavony tambavy fanalana zaza na tonga ny fahasapoana ny zanako. Ataovy ao an-doha-kelinao koa fa tsy mana-tsaina ny analany an-janako aho tamin'ireny fa dia redirediny kely sainany ianao. Tandremo koa ary sao mbola mety hifankahitany ho any ka hoe hitondra ny reny aty an-tranoko aty tsy mila. Vonokanao ry neny a? Vonoy arasa. Ary aza miantso aho eny koa manomboka androany kiala zolo e. Rary loatra. Olona mpamony taranaka toanao ve ho mendrika satsoina hoe reny? Tsoroko aminao koa fa mendrika ny olona toanareo sy mamavony ny atolotra ny fitsarana noho nareo mpamony olona. Fatona izay ny toerana mianaka teto amin'ity toerana somary mangina moa tambary teny. Efa eo am-pieritreretana izay ahafahana mifindra indray mantsy izay amin'izao. Efa miparitaka mantsy amin'izao ny feo fa hoe misy vehivavy izany mitaiza biby olona. Somby ny aina moa indraindray tsy tana mihitsy fa mandeha mivoaka rehefa mba misy zavatra manahirana kely ato an-trano. Izy mandeha mivoaka ireny ngamba no misy matsikatra ka mampely vetivety ny feo. Indray andro aza moa dia nisy vahiny anankiroa lahy sy vavy mitondra ireny fitaovana pakany sary anisan'ny raitra dia raitra ireny. Miody tetỳ amin'ny manodidina tetỳ. Asa mety hakasara ny zanako angamba. Ary lasa aiza indray ary izy teo e. Sominy aina! Avia aty amin'ny ena ny zanako e. Avia aty io a.
tiako zanako, tiako mamiko tsy voko. Zay vao ny mianaka tsy fantatra intsony izay misy azy hatreto. Na ny laharana zonay mifandray aza tsy mandeha intsony. Dia sanatria ve ka mifahafanvony niaraka tamin'izay koa mombanay, sa sanatria avy mivavaka nisy nanjo azy mianaka. Ndry ary ny ty mampitomany ray olona. Miangavy anao atsilotra lalina amin'ny fiainako a. Ny teny azay samy tadinina. Tsy mitady ka manontany fotsiny aho hoe maninona no mitomany. Lasa ho ama motsy avy aminao ihany mahatonga an'izao. Vehivavy maro betaka ny soavaly ty very anina. Noho ny avy aminao ihany ny avian'izao olana rehetra izao hatramin'ny fialan-drazo aza dia nohenao ihany. Nitoka ihany ny anton'izany rehetra izany mba olona toy izao ihany anefa. Maharikoriko na no mijery anao aza tsy tokony ho dada ny maty fa ianao. Manao ny tsara dia lava velonako. Mpanao ratsy ny tena ela velona eto amin'ity tany ity raha matoty a. Moramora ihany fa nitosodrany amin'izao ka mamely. Mialahy ianao andehanako e. Iza no miteny aminao hoe ampidiro ato an-trano aty ihany larisahanao iny? Mba mitsidika iziko. Efa impiry moa ny teny taminao mba tsy hampiditra an'iny ato, nefa mbola ataonao ihany. Fa inona mihitsy ny tena tianao hatongavany? Fangamo ny fidirany ato midika hoe fitiavany anao. Mba asio asiny ihany le tokantrano roneny a. Tato ato izay mantsy lasa bordel be mihitsy le trano. Jereo an'ireny mamandry fanilo ny tady anao afakomaly ireny anie. Tsy mandondona fa avy dia miditra dia ny ampivoatrano vao manontany hoe ao nga mama ny feno. Iny koa angamo mety iny e. Raha matoa ohatra misavily vol izany. Namanao rehetra eto an-tanàna koa nga moa tsy ohatran'ireny daholo. Ny olona nga minamanamam-pona e. Sady ianao tato ato tena tsy misy fanaja-tena mihitsy, tsy haiko. Fa maninona e? Ianao angamo mahafantatra ny gegenao fa tsy ny hafa. Sady za koa tsy mila an'izany larisa zany ho ah. Ahoana kosa moa e? Ianao ve tsy tia azy dia izay ny tsy avelanao hifanerasera? Izany ve dia mba norma? Ny firesahanareo any ivelany ihany tsy misy idirako e. Sady olona tokony tsy namanao koa anery larisa reny raha nitaona fotsiny aza ny jereny. Fa hono aloha e. Ianao angano nandefa ny rajo taty. Fa ahoana? Ianao lasa kelikely izy tonga. Nasaiko miverina izy amin'ny 5 janoary. Ka naninona raha nasaina ny andry ateo an-jaridaina izy? Ahoana kosa moa no ampidirako an-trano an'iny? Fantatrao ihany fa tsy mbola milampy manenay sy mibandy iny. Amenatra an'iny ve ny anolana ato? Mba fidifidio koa ny olona mety havita an'izany fa tsy rajo velively e. Tsy ianao ihany koa moa no niteny tamiko hoe ataovy izay fomba hiverenana ka inona indray? Tsy efa miverina izy izany? Za kosa aloha tsy tonga dia hivaky aminy hoe miverena ihany e. Misy mandondona ny ambavady an'izany e. Larisa re eo e. Mandehana ianao no mivoaka manatona azy ihany a. Feno kosa ranga. Aleo avy dia ho teneniko izy andeha re. Mandehana ki aloha fa ato ny liona. Dia ahoana lesy rajo a? Ela letsy izany. Miala tsiny fa tonga teto olona maly fa tsy natratra. Dia nasainy ny verina olona ny hariva fa toa tsy tonga. Miala tsiny aloha tamin'ilay tsy nahatava verina e. Ohatrany nandindona be ilay oranako. Dia inona lesy ny vaovao a? Fantatro fa manam-baovao olasaina amiko lahy io. Eny e, misy kely ihany ny vaovao a. Hitan'izay ihany moa
Fisiny disadisa teo amiko sy madamo zolo reniny sy ireny tonga hifona amina ro feno Leo tonga dia tapahako ny teny lahy. Fa ngamo hoe lahy diso no ela indray ny fona. ka Tsy misy hoe ka. Zao fotsiny ny teniko amin'lahy. Na dia ilaina aza ny fandeferana eo amin'ny fiainana, tsy dia azo atao loatra ny mandefitra manana marina letsy e. Mba tsy hanjakazaka ny sasany ka hanaovany tsindry azo lenany amin'ireo tsy mitovy hevitra aminy. Leo tsorona ndresaka e. Vonona ny anio ny asa lahy ve lahy? fantatro tsara angamba fa tsy sitrapoko veliveliny nandray an'ireny fanapahan-kevitra ireny ry zandry na za koa aza mba tena nalahelo ny saraka taminareo indrindra fa isy saingy tsy hitako izay atao Fantatro tsara ka. Saingy ny adilo lahy tamin'iny dia zao. Tokony ny andra ihany lahy vao nandeha. Eny e, efa vitany amin'iny fa na izy aza nanenina ihany. nefa raha izay paozy nomaly nandray ateto izay any ry feno ka tena mbola hafahafa ihany Arak'ilay efa nambarako tamin'lahy teo azo mena tsiny izy fa mivesatra ny fahanterana mananontany na mahatonga azy toy iny. nefa neka rehefa tsy mikasika izy ka tena mahafinaritra nano miresaka aminy azy Aiko ve lahy efa kopy an'izany efa firy-taona moro feno izay efa nirahana tato izay Fa aza dia miasa saina amin'ny loatra lesy lahy. Za jerena. fa lasa iza marina tokoa aloha madama ny tsy hitako ato Lasa ny atsena vetivety any avelany ihany lesy Dia ahoana aloha ny hevitra lahy Tonga dia inana sa iandro loaka? nareo ihany io Raikitra zany Fa zao Elahy zany avy dia manomboka. Ka raha sendra misy vehivavy tonga hitaditady na misodisody mitady hiditra eo, avy tonga dia roay ataovy reo kalika ialany. andray kosa iny koa madama zolo fa tonga ka manao any madama Manahoana ilay ratsy be ty? Ely izy izany. Ary maninona raha ao an-trano no miresaka ry izy roa lahy tsy mbola mangatsiaka ve eto an-jaridaina eto Hiditra any ihany zay rehefa avy eo ka. Dia ahoana razo Inona ny vaovao? tsy misy vaovao zao tonga ty aminareo zao indray Tsy mahafoy anao mihitsy io akamanao io rajo Fa eo aloha nareo reo lahy fa hikarakara kely ny sakafo maraina ndao ary Minao fa tsy izy tsony angamba ny disadisa eo aminareo mianaka. zay no irariana rysia Dia ho jerena fotsiny ve ty fihaonana androany ity raja? io ianao ioko za aloha amin'izao tsy mbola tafa mihitsy re raha feno ainao ihany Neny Neny eo. Miantso anga ianao? Mbola misy labera nga tsika ao? Mbola misy kely 5 aho ary lehibe anankiroa. Mba entro kely aty anerineny roa azafady le roa lehibe. Ary za mba ahoana? Mba mahalala menatra morony iny Fa ngako moa rajo fa iny sa ahoana lesy? marina izany Dia izay ataonao ary. Aza matahotra lahy fa tsy hazakazaka Ary ny andrajo so asiana mafana kely? tsy maninona ka Tsy misy zavatra hovonjena tsolona rajo aty aminareo mihitsy ange io atondihako io tsy maninona fa leo rapitso lahy manomboka mikandry. Ateriko lahy rehefa mody rariva. Izany hoe aty lahy misakafo atoandro. Mety ve zay? mety raha toa ka tsy manahirana anse Tsy olona izany ry bandy Fa nanomboka hoviana koa moa ty ianao no nandray labiera toy izao ry feno? Mba fantatrao mantsy ny fiasan'ny lohako ato Aoka fifaharako Tonga dia tayry rajo Zany tsy dia mahay an'izy tony Rehefa mandray 5 vera miaraka amin'ny lahy dia efa izy. marina izany Ny angamby efa fantatrareo ihany fa aty amin'le mafana no ahombiazako fa ny tsy dia voako loatra ty resa-tsoavalinareo ty. marina io Na zany aza mba reko leo ihany ry neny Mino fotsiny ihany Tayra rajo lastika
azafady kely anie e. Ahoana izay tompoko? Miasa ato angaha ianao e? Tsy hitanao nga za manety bozaka io. Fa ahoana izay? Ao angaha feno izay? Tsy ao izy fa ny reniny no ao. Sa antsoina vetivety izy resaka aminao? Atsoy aro e. Matamizolo io. Matamizolo misy mitady io. Izy zany e. Ahoana? Saika mba hitady amin'ny fiainangy azafady. Saika adiniko fa efa nanafatra tokoa izy omaly. Oy ahoana? Raha sendra misy vehivavy mitady azy hony eo tonga dia asevo mandeha. Renao tsara zany afany tamin'ny gardien zany mandehana mandehana terany loloha any izy rajo sao dia manao tapody foy eo. Aleo ateriko any aloloha any hony ianao sao manao tapody foy eo e. Tsy mila terinao zany ahy e, hitako ny lalana. Fa ono ary mademoiselle. Fa ino feno ka ianao? Namany aho. Dia ahoana tsy nahafantarako anao hatramin'izay? Sa tamin'ilay fotoana tsy naty eto Mety ho izay angamba. Fa manana olana nga ianao zany? Efa nisy fotoana any mipetraka tao e. Firy volana teo eo no nitoeranao tao? Nandritra ny fotoana nitondrahako voka. Fa iza ny renjanakao? Feno ka? Ohatra ifeno? Eno Fa iza kay ny anaranao? Fony ny anarako e. Ny aho kosa Rajo na Gena. Mampime akoho filazanao azy. Nitsikinao mihitsy ny tanjoko satria fantatro fa vehivavy manana olana ianao. Misaotra anao na dia izany fotsiny azy e. Dia aiza zany zao ilay zanakareo? Maty izy Rajo Izay moa ilay anaranao teo? Na koa Gena. Mety daholo. Ny finoany tsy matahoatody ny zanako Rajo Tsy azoko. Lava lesy ny tantara raha ho tantaraina fa aleo manaraka raha mbola hisy ny fionana. Amin'ny fomba hoany intsony ny isiany izany rovony Meo any ny manao raha misy e. Sady tena ilaiko mihitsy. Anatin'ny 3 andro tsy maintsy miantso an-drajo. Sady mahaliana any ahafantatra misimisy kokoa ny tantaranao sy feno zany. Ary mandaina amin'izay verina sao be ny mpampiasanao eo ianao. Oviana moa ilay raha matao io tsy mibedy. Fa nga mbola mitoy ny toetra ratsin-drazoly. Ay fantatrao. Oay, tia aloha ilay numéroako fa sao adinao e. Very raha adino teo iny. Inona averanao amin'ny fanadononao antin'ity e? Zava-dehibe amiko tokoa na dia ny fanerasera amin'ny olona toanao aza. Sany ve? Soko aza fa ny stylo taty amiko. Iny ary ay. Misaotra. Karaha mitady resaka aminao feno. Kizy mihitsy moa ny tena tadiaviko ko. Iny ary. Tonga tingena ianao e. Iza roneny? Fitia alavony fa iza indray. Kialavony niteraka sampona re Ty vavanao aloha mba regle kely azafady. Hita fizaniko. Antanio tsara ne Rajo e. Andraso. Ole ty Rajo Ahoana izay? Iza le tsy ny olona nitady ateo? Adiniko anao tokoa ny teny fa tonga teo ilay tovovavy lazainao fa alanao iny. Iza le anarany sa tsy noteneniny? Vono moa izy teo sa iza re eny e, toa izay vono izay mihitsy Maty lesy Rajo Tsy mba nasaila ny andry akory ve le tsy izy? Ka ianao nge efa nanafatra tsara mihitsy dia narahako tokoa izay baikonao izay. Na zaza ngery zandry mba gaga sy talanjona ihany hoe olona toy ireny ve no atao an'izany? Izy le olo tiako efa nkaroako tao anatin'ny fotoana naharitra be izay lesy Fa mbola tena tianao izy iny Tena tiako le tsy izy iny
Inona le tsy ny tokony atao ahafahako mahita azy indray a? Izy aloha dia tena tsara e, mateza jerena. Tene moa letsy raha misy hevitra hita lehilahy mety mbola ahitako azy a. Laberakely anankiroa ihany ny sandany. Teneno letsy ratsy fa aza mampitebiteby eo lahy. Omeko izay tadiaviny lahy fa teneno e. Atsofoy eo anaty telefoninao ary ty puisiko ty e. Dia andraso tsara fa tsy maintsy antso anao izy ao anatin'ny 3 andro. Fa ahoana marina le ty ny anton'izany a? Zay fotsiny e. Natura Radio. Andraso fa omeko labera roa aloha lahy ho fafalipoko. Aleo aloha vita tsara ny misy eo e. Merci letsy. Aleo eto azany ny andry amin'ny fony. Eto mihitsy mantsy ny toerana nolazainy any telefona fa iandrasako azy. Ary tsy izy ve ny avy manatony? Tena izy mihitsy ty. Vony? Efa ela nga ianao ny teto? Vao eo ka. Vony a, manonofy ahy. Manonofy ahoana koa ary ianao fa za ty? Sa niasa ambarako rery Vony. Tsy hitako intsony izay ambara vokatra izany hafaliako izany. So tokony hiala eto aloha sika. Ianao ihany ioko. Dia ho aiza nefa? Ndao somary voaka kely ny tanàna any. Sady mba mila mijery sakafo kely aloha sika fa zay avy anoana. Tsy mbola ny sakafo marinana aho io e. Ianao kosa izany mamono tenako. Ka tsy halatsaka mihitsy raha tsy aorian'ny fahitako anao e. Zany ve? Fa tena nahoana marina izany zazany ry Vony a. Iny efa nambarako anao tamintsika niresaka tamin'ny telefona iny oa. Voapozina tamin'ny alalan'ny mofogasy ny zanako ry feno. Ahoana tsara aloha ny ilazanao fa voapozina tamin'ny alalan'ny mofogasy izy e. Misy olona efa mahafantatra moa fa indraindray tsy ao fa izy rerina ao. Ka tamin'izay no nanararotan'ilay olona nanisihana an'ilay mofogasy teo amin'ny elakelam-baravarana satria dia mbola tratra teo ankilany teo nipotika ilay mofogasy misy pozina tsy lany. Tsy azoko azonao an-tsaina ve hoe iza ny navita izao ampipiana tsoroa amatany izao? Sarotra nitazona olona amin'izany ry feno. Fa ny fantatro fotsiny dia tsy olona lavitra no nahavita an'izao. Ary nisy fiarah-miasa tamin'ny olona mahafantatra tsara ny fisianay. Vitany aloha izay ny ansominaina fa ny an'izay olona nahavita nanala ny anjanako sisa. Tsy maintsy hipotra ny marina fa tsy taitra ianao e. Mino fotsiny ihany. Ho faleringa amin'izao ny reninao amin'ny fotoana andrenesina fa maty ilay zaza sampona kely. Aok'izay Vony a. Tsy misy any olona ho very an-javony izany. Ianao sy ny renao aza moa efa nanam-pikasana moa anjanako koa. Raha mba fantatrao moa fa nanapahakevitra tao aorian'ireny tsy fitenenako ireny ry Vony. Mba miasa koa anie saiko e. Aleo hivalilany momba azy ry feno. Mankarary ny haiko fotsiny. Efa mandram-piadanana izay. Dia ahoana ny hevitrao e? Ny hevitra ahoana? Mbola tianao ary Vony a. Ary mbola vonina ny ampody ianao. Tsy haiko aloha mifandraisana ho azy ezaka rehetra mba hafahako miona aminao ireny e. Nefa ataovy aloha izay ampilamy raha anatiny eo aminao sy ny reninao. Matoki ianao e. Mandray fepetra raha sanatria mbola miseho ny toy ireny. Alaminy tsara ho any raha tianao ny lamina ny tokantranontsika e. Fa raha mbola ireny ny toetrandreninao dia miala tsiny a. Matokio aho ianao. Tendelany a. Eny e, ho hitantsika eo izany. Metimety angany tany ny velombelontsika ny zanako le ty e. Vaovao mafaly ry neny a. Hitako ihany Vony. Vony iza ry se? Misy firy indray ny voniko fa tsy ray ihany e. Aizako. Eno a. Dia izy siza ny niona taminao. Sa izy mianaka? Ho arino aiza moa ny zanany? Taovy matotra koa e. Fa maninona e? Tsisy ninina ka. Tohatry ny hafahafa ne ianao izany e. Ka nieritreretiko hoe fa tsy azo anie izy zaza iny e. Maninona tsara ho erineny? Fa iza ny teny taminao fa tsy azo le zaza? Ka za mantsy manofy azy iny foana isan-kalina.
Izay no nanaovako hoe efa maty angamba. Tena tsy mazava ianao tika. Tokoa moa? So mba misy ny dia tananao ary ny fahafatesan-janako sao? Fa maty sa tsy maty e? Ny trano misy ny zanaka ao aza tsy fantatro akory. Ratsy angaha kely lalana e. Aza mirediredy amiko eo ianao mandehana misolo akanjo. Aleo aloha zava tsara ny resaka fa tena tsy mazava amiko. Ka ho lasa dala amin'izany eo ty ianao. So ianao ary nanirako olona nomem-pozina ny zanako ka nafaty azy e? Fa tena maty marina ve e? Maty no famosavianao ny zanako e. Dia za zany nieritreretina ho namono ny zanakao. Inona no nampiovany endrika toerana ny lazako fa vony sy ny zanany ny eo tamiko? Midika zavatra tsy dia mazava anie zany e. Aleo zany hitabikany ka makarary andoha fotsiny. Tsy misy mialy eto ara tsy mazava ny resaka e. Dia andraso eo zany fa za andeha. Io indray le zaza. Feno fona letsy Hay ty masony mijery toy ny vainafo. Vonjeo! Fa misy inona ry neny Tonga teo indray le izy ry Feno isan'andro feo mitrotroana fotsiny ny reko fa androany tena le zaza sampona mihitsy mipotra. Ny masony toy ny vainafo matahotra ry Feno So mba nisotrosotro indray ary nareo dia mahita ny tsy fahita. Nisotro ihany efa tsy toroaka. Tena misy zavatra tsy mazava mihitsy ny aminao tika. Tenenao amiko mihitsy ny tena marina fa na zaza tsy mahazo aina. Teneniko dia sure lafa tsy haninona koa dia hitana ny secret koa. Teneno Za le tsy nampaniraka olona mono aneny zaziny mifona beloha. Loziny nareo ty ry lanitra ary mialahy ianao fa aiza miatsambotsambotr amiko eo e. Miangavy ianao tantara ho amiko ny fomba namononao anjanako izay olona ny ranao zany. Raha ianao rery koa mantsy tsy havitan'izany. Hitanao iny raha matompitondra zanaka voninkazo eto amintsika isa-maraina tsy indraindray iny. Iny mantsy ny mahita ny vony mianaka any amin'izany toerana somary manamorona tanimbary zany. Dia izay no nasaiko nanao mission. Dia inona nefa nitanjonao amin'izany e? Ny tsy hanana taranaka zaza sampona toan'iny mba tanjoko hoe. Mba fantatrao moa fa Andriamanitra ny tompon'ny aina? Efa ela mifona letsy tsy napoziko afara amin'izao fandehan-javatra. Aza matory any amin'ny efitra ela fa aleo ato amiko ny matory. Le rajo indray no saika asaiko matory miaraka amiko ato vao maika matahotra an'io. Tena tsy napoziko ianao mihitsy ny navita zavatra mamofady ohatr'izao. Indray feno le izy vonjeo Feno Andro mbola atoandro be koa ve dia isy an'izany Feno koa aiza miseniny eo. Izay tiany ihany io vonjeo ary Feno Andana aloha ianao mivoaka maka rivotra eny an-jaridaina raha izany. Eny marina. Ny tsaratsara aminao ngamba dia any amin'ny vomy mihitsy no mifona. Amin'izay ngamba vao mety ho afaka io zava-miseho aminao isan-kalina io. Tao ahoana ny fonany amin'ny vony ry Feno fa nareo koa aza manao an'io marina tsy hogadrainy raha vao fatany izany. Tsy haiko indray aloha izay ho ataony e. Zana an'izao kosa ve no vonoanao dia naiko mora an'izany izy. Dia tsy maintsy ho lany ihany zany. Ty fitembotonao ty dia tsy ho afaka aminao mihitsy na dia efa izao aza amin'ny manjo. Aza makalagy rery Feno ary maninona mora antsika senao miara mifona aminy tsy mety ve? Efa impiry-teneniko aminao moa e. Ianao no nanao ny abobiana tany ka izany arahira ipetrapetra aminao amin'izany. Azafady. Fangako moa iny fanahiniko e. Nisy naniry anao nga? Tsisy mihitsy izany le mahampianako. Tsy miditra amin'izany ary neny zakaony ianao. Mahaiza fotsiny miteny rehefa tonga eo izy. Sa ndrasana tapa-bolana vao tenenina aminy.
Any zany vao mifona ny tiako tenenina e. Raha zakanao ny sehoan'iny zazy manam-pahatonga an'izany? Fa elafy aloha manaiky ny fifonako e. Reniko anenao e. Ataoko ahoana moa ny eritreritra fa amin'izao taonanao izao no idiranao mifonja? Saingy tsy izany tompony teny farany fa vononreniny. Misaotra le tsy bainina. Manaiky ny fifonanao ary Madame Zoly. Tsy dia nohainao loatra fa avy amin'ny feno zanakao. Indrindra koa fa arak'ilay voasoratra hoe mahaiza mamela heloka. Misaotra kia. Andriamanitra ne ombanao. Na zany aza tsy mbola tapitra? Fa mbola misy inona indray ranitro? Mbola misy taratasy ataonao sy ilay olona ny rahanao nanatanteraka ny famonoana. Ka sara vonona ianao amin'izany na tsy? Teneno fa tsy olana raha tsy ampiana anahy e. Ny taratasy ataonao dia taratasy manaiky fa namonina ny fatin'ny zavikelinao ianao. Izay ny rahanao tamin-dramatoa ranona. Dia ilay namanao mpivarotra voninkazo izany. Ho fanamafisako izany dia manao sy ny etsy ambany izay sy ny reniny. Izany dia natao teo mason'ny vavolombelona. Dia iza natao vavolombelona? Saratso? Tsy ho satry n'ilay tsy manjary iny aza. Andramoatsonane e. Rajo! Ahoana tompoko? Avy aloha ianao aty vetivety. Ahoana izay madama kely? Afaka manao vavolombelona amin'ity taratasy ity ve ianao? Afaka madama. Tsy fantatro toy ny akory izany na taratasy abigadra an'ity ka hoe vonona madama. Natura Radio. Ianareo anie rehefa miresaka tsy mba miresaka moramora e. Dia miandry anso fotsiny izany. Dia ahoana izany ary Madame Zoly? Fa ny saika adiniko anao dia izao. Raha mandany tengo sy ny zavatra mety hampanoviko ianao dia miakatra ity e. Ka ahoana? Inona tsoa moa fa efa izay zaniko. Ny vavolombelona aza efa mihaino ny andry antso fotsiny. Androso ity maty ray be, emotra maty reny be. Fantandremo fotsiny sao fantatry feno izao taratasy fifanarahana izao mazava aminao izay. Toy ny tafika andrefa tanàna retsy Alefa soriko. Mandeha ary mividy taratasy ry vavolombelona hafahafa. Aiza raha vola e. Tsy ny mpitory ve ny antoka ny taratasy e. Mandeha Rajo. Falifaly ery le mainty be ty. Fa inona loatra ny tsy mahatonao lolo amin'ity volokodro ity ry madama? Tiako fantatrao fa reharehako io Sa noho ny mahafotsy anao iny ho reharehanao aminay ato? Mbola veriko aminao ihany fa vonona ianao hanao vavolombelona amin'io taratasy io izany Vonona 100 isan-jato mihitsy madama kely Ohatra misy zavatra tsy mazava mihitsy ny fifandraisan'ny zareo ato an-tranato raha ny fandinihako azy Vony ohatra ny olona kaodikaody lava izany. Nengo te hiteny zavatra amiko izany fa tsy sa. Ratsy koa lasa kaodikaody izany. Fa misy inona ary? Ary inona ary ty ohatry ny andinindinianao foana aty e? Amin'izao tsy mahaeo amin'ny vony sy ratsy izao reny dia mba hanontany anao Inona marina ny zava-miseho ato amin'ity tokantrano ity fa tsy sahanao ambara amiko? Tsy misy ninina ka tsisy fa ahoana e? Tenenao amiko ry neny zanakao ne ahy. Mbola mifona aminao ihany no reny ratsy vitako tamin'ny zanakao reny ry feno. Motsy efa namela ny heliko ve izay Efa navela ny heliko na dia mafy taminay azy izany. Fa misy inona foana e? Tahotra ny lazazy aminao anaka. Amin'ny fomba ahoana moa ny ahafahako manampy anao raha tsy fantatro izay zavatra manjoanao? Misy taratasy fifanekena anie nampanovin'ny voninkazo le mpanatitra voninkazo iny e. Taratasy fifanekena hoe ahoana? Nampanovin'ny taratasy hoe tsy maintsy manaiky izay hampanoviny aratsy izany dia ho ampakariny io raharaha io. Dia inona ilay tsy maintsy ekena tao? Raharaha atao trano re.
Zany ve? Zahay zany no mahamahana ny vony io amiko, indrindra moa rehefa hijery zavatra ao anaty armoara io Sady ny tena crime amin'le izy koa ane dia izao le ratso mainty be io mihitsy ny latsaka ho vavolombelona nanao sonian'le taratasy. Inona koa ny idiran'ny ratso tamin'izany? Sapatiny mampimengy eo ale tsy manjary io Dia tsy sanamaly mihitsy ianao. Amaly amin'inona moa ny tongotr'ilany ene efa any amin'ny tanàna Izao no izy ataovy daholo izay asainy ampanaoviny ianao. Za kosa tsy maintsy anao izay fomba rehetra son'izay taratasy izay. Rehefa hitako izay dia ho hita eo ny anaovana azy. Zay angamba vao ilamin-tsaina raha vao lamin'ny lahy io. Izany ane ny lasa mahaskilina kely ato izao amin'le mieritreritra foana n'io zavatra io. Nareo zava-pisotro ireo aza ane ka tsy nahavelany ikasika tsony mihitsy tena izy mihitsy ny fe ato an-trano feno Raha ny tsy famelany ianao hisotro izany indray aloha tsy olana amiko saingy tokony tsy hanao izany izy satria tsy azy ny trano fa anao. Efa mba fantatrao ihany koa nefa io mba fanalako azy ato Izay aloha aleo andehan'olo pneu aloha Ho gaga angamba nareo amin'izao fiantsokanareo telo mianako izao. Tonga dia ho tsoroko angamba ny resaka ka ny amboako ny teniko dia izao. Ho no ary vony, misy olana anga aminao sy neny. Tandremo sao mandainga Tsy ianao aniny anontaniako ka sao dia be vinany eo indraiko. Mangina rery neny Raha mbola mitsaingoka resaka eo ianao dia iny any lasa fa avelako nareo eo. Tairo ary fa angina Afaka ny amaly alefa anontaniako teo ve ianao ry vony? Tsy misy aloha hatreto ny fifandraisan'ny rafozana sy ny vinanto no manjaka ato. Izany akory tsy midika hoe tsy misy ny fifandonana kely tsy indraindray amin'ny maha-olombelona. Ka eo amin'izay fifandraisan'ny rafozana sy ny vinanto izay indrindra ny tiako ho fantatra. Mandainga io ry feno Ahoana ny fandraisana lahan'izany tenineny izany ratso? Io koa ny tena fosotra pampiady angely ato ry feno Marina ve letsy izany ratso Hitanao fa tsy mahateny izy vanzanako ny dako eo ihany fa Aleo ary zareo ametra-pialana. mandehana mihitsy koa alle Mangina ho ianao. Ny hoe ametra-pialana aloha ratso tsy mbola any aloha ny resaka. Ny zavatra tiako ho re avy amin'ny lafotsiny dia ny fahamarinan'izany tenin'ny vony izany hoe tsy misy olana izany ato. Nefa neny manizingizina fa misy ny olana. Amin'izy mianaka ny tsaiko fa za manokana aloha tsy hitako Inona marina ny dikan'izany resaka tsisy loso vodiny ambaralala izany fa hitodika aminao ary vony. Ino ty taratasy ty? Ka avy amin'iny ihany ane mahatonga an'izao Ka hitory indray zany ianao sa ahoana? Tsoroko aminao ry fe fa fitiavako anao noho ny fitiavanao any tsy nampiakarako an'iny dia za fotsiny izany ny tadaviny kialan'ny tianao ny raharaha rehetra atao trano ato cochon. Eninao tsara izany mbola vavandreninao izany Ekeko fa nisy zavatra tsy nentina taona ka nampalahelo anao. Saingy efa nisy kosa ny fifamelana teo aminao sy izy. Ka nahoana ty aoriana no misy fandrimpandrika sy fingapingana toy izao indray? Mifona ry feno sao dia eo fotsiny mody hoe mifona feno fa any ambadika any mifanohatra amin'izany. Raha nanao an'izany ary madamo Zolo dia efa ela ny tanterahako Fony ianao vao fantatro fa namoniny ny zanako. Ho porofon'izany ary dia izao aleo nareo mianaka samy mijoro ka ifandray tahana ho porofon'izany fifamelana izany. Aleo kosa izy nitsangana meloa fa za indray ve Mitsangana renao ry vony Mitsangana amin'izay kosa ary neny Manontany anao ary vony. Vonina marina ve ianao amelany eloko neny? Tsoroka aminao melohan'izany rehetra izany ry feno fa noho ny fitiavako anao matoana naiky lembenana amin'izao fa tsy sanatria akory hoe fanamavanako ny anjanako. Efa fantatro izany ary vony ary diso fantatro loatra. Izay izany fa mba miangavy anareo mianaka ifandray tanana. Mamelanao ary mama feno Mama kosa amin'izay hoe ry vony fitao Mamelanao eto anatrihan'Andriamanitra ary mama
ary mifona amin'ny tsy nety nataoko taminao. Tsy hanana fo meloka aminao tsony aho manomboka eto. Misaotra zanako a. Matoki ianao fa ho tianao tena finantoko amin'izay a, ary nanarako an'ireo rehetra tsy manaiky ny lahatr'Andriamanitra. Natura Radio. Dia mba faniriako ny sy ny filaminana amin'izay ato amin'ity tokantranontsika ity. Tsarovy ry zareo fa efa manangasangana ilay famantarana ny fiafaran'izao tontolo izao e. Dia oka koa mba hitsangana ilay tsy rajo a. Dia mba mifandray-tahana koa io lasiny no porofon'izay fifamelan'izay. Mamela ny lahy tsy rajo a. Eto anatrehan'izy ny vady no itenenako any lafa mandeha mianatra mamily fiarakodia lahy amin'ny herinandro. Misaotra indrindra re madamizolo a. Ho lavandro iainana ny ianao dia mifanatera amin'ny zafikely. Sady efa ho avy afaka fito volana eo izy izao. Ataovy resaka matitra koa ry vony a. Zany ny marina ry feno a. Ananjandro sombiny ainy. Zahay angamba vao tsy hiseho amiko tsony ny zazimby zareo. Mbola miseho amin'ny foana tokoa nga izy iny? Mbola. Dia ahoana ny hevitra amin'izany ry vony a? Tsy maintsy amin'ny alalan'ny vavaka ihany e. Aleo a fa mpiantso-mpiandry ahy e. Izay no tokony atao mama. Fa izay no atao e. Feno a. Ahoana e? Mandehana hoe jereo kely mama ao an'efitranony ao. Fa misy inona ry vony a? Anaty trano sakafo maraina no hoany nidirako tao an'efitranony teo dia. Ary ino reto miparitaka eran'ny trano reto? Sakafo maraina nentiko azy ireo e. Niniko na zera mihitsy mba hataitra azy, nefa tsy taitra mihitsy izy na dia hikofoka kely fotsiny ary. Mikisao ianao? Neny a? Neny? Loza ry vony a? Maty neny? Jerenao any ety e. Ty tongotra zazakely manantona ny fandriny. Ohatrany hoe tongon-jazakely vao avy tsemboka izany ilay izy. Dia inona ny atao ry vony? Aleo aloha ampandre dokotera e. Avy eo milaza ny fianakaviana fatarana izay tokony atao. Eny ary, mahery lolo ialahy ry sombony aina. Tsy navela ny lahy raha tsy vita ny valifatin'ny lahy. Mandriam-piadanana nareo mianaka. Sombiny aina. Tantara nosoratan'Andriatsimandry Jean-Noury François na Ramasy.